afaraka etondray isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja toy ny mahazatra miainga eto amin'ny MBS sy ny radio mada raha anao ihany keo amin'ny alalan'ny tambajotra serasera maro samihafa isorana ilay nahary noho ny nanomezana antsika andro vaovao indray amin'izao alatsinainy ny 20 Desambra 2024 zao herinandro vaovao ihany keo ary herinandro miavaka satria andraisana an'ilay Messi ka dia efa samy somadotoka ny besinimaro manoloana izany fotoana lehibe izany. Fa na izany na zany dia anterina n'olony arabo mba mimpirarintso ho antsika mianakafy satria izay no midika fifamatorana eo amintsika manaraka sy ny izay rehetra miaina ao anatin'ny miara-manonja ka na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anterina ny arabo mba mimpirarintso ho antsika mianakavy toy ny mahazatra dia misy ny famakafakana, misy ny fanolorana vaovao, misy ihany koa ireo mpisehatra maro samihafa ary dia ny faniriana dia ny hoe mba ahafahanao aharitra hatramin'ny farany izany fandarana izany. Zay ary ny hoe latoko lasy tompo fahiditra amin'ny votoatiny avy hatransika efa eto akaiky eto ny namako Faniry Razafy Manatany mpamakafaka ihany koa izy ary mitondra ny zavatra maro be izay afaka atolotra ato anatin'ity fandarana miara-manonja ity. Miarabanao Faniry, ndao ary zatsisy. Eny dia miraba rina miraba ny teknisiantsika izay miasa ao ambadika ao na ato amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitry ny MBS na any anivon'ny radio mada sy ireo rehetra any amin'ny faritany any izay mampita mivatana sy mampita amin'ny alalan'ny rediffusion zany ity fandarantsika ity miara-manonja. Androany alatsinainy fa 20 volana Desambra rina dia tafaradalana indray tsika ary dia finaritra ho anareo any ampitan-dranomasina sy eto toerana. Ety mpanomboana rina dia tsara zany no mampafantatra antsika fa hiaraka amintsika eo rehefa avy eo aoriana ny fanazavana sy ny fanadihadiana izay ataony Rina Rabe Mananjara, ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim sady mpandrindra ihany koa eto anivon'ny MBS dia Andriamatoa Rakotondriana Jean-Claude Roger no hiara-dalana amintsika rehefa avy eo. Fa hanomboako azy angamba aloha Rina ho fitinina maimaika ny 420 ora ny tranga miampy 420 ora fanampiny 420 ora teto Madagasikara izany dia izay nitranga moa zany tamin'ny zoma alina teo ny fo sabotsy satria samy takana daholo ny rehetra nahita ny vaovao izay ratsy zany niparitaka teny amin'ny tambajotra sosialy ary dia no tanterahana tamin'ny sabotsy teo ny izay fanaovam-beloma farany sady fandorana ny nofo mangatsika ny nary izy moa zany fa dia ilay mpamorona, mpihira, mpitendry ary mpitarika ao anatin'ny tarika izay. Fantatsika tsara fa dia tany amin'ny taona 1970 tany zany tarika izay zany no nanomboka nira tamin'ny alalan'ilay tarika hoe ECO izay izy sy ny anabaviny malala no niara-namorona zany tarika zany ary taty aoriana dia niova hoe tarika izay ny anaran'ny tarika izany. Nandrotsorotsy ny tanora sy ireo vao adolantseto tamin'ny fotoan'andro izay efa rem-pianakaviana sy renim-pianakaviana amin'izao fotoana izao. Izy dia namela manantena sy zanaka telo moa zany ary no izay hoe aretina izay satria raha ny vaovao fantatra dia ny Covid-19 zany no nahazo any nary izay ampitarika ny tarika izay. Nalahelo ny rehetra satria dia tao anatin'ny fahatandroany 17 taona nary no nandao antsika zany ary nitondra ny kalo sy ny mozika ary nametraka izay zavakanto mahafinaritra sy tsara avy any amin'izay ho an'ny mpakafy sy ireo rehetra izay nirotsorotso zany tarika izay zany. Etona sika Rina dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany nary ny vady aman-jana ireo ray aman-dreniny sy ireo raitapo amin'izany ary mitondra ihany koa ny teny fampiononana izay fankahirezana fampitrakana ho an'ny tarika izay zany satria dia ny mpitarika no lasa sady anisan'ny andriny zany tarika izany dia hitondrantsika ny teny fankahirezana azy ireo izay hitraka ao anatin'izao favoazana sy azo lazaina hoe lalana tsy maintsy hodiaviny zanak'olombelona izao kanefa dia mila ny fitrakana ho an'ny rehetra izany. Zay ny amin'iny Rina fa ny vaovao lehibe nisongadina anankiray ihany koa dia
tamin'iny zomainy ihany koa no nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Apollo 21. Apollo 21 moa no nampisalorana azy satria de hoe misy tetim-pamonoana tompon'andraiki-panjakana ambony tao anatin'izany ary Apollo no anarana nampitondraina izany hoe projet izany. Raha ny fanadihadiny nataon'ny fitandrona ny filaminana sy ny fitsarana izany ka nandritry ny andro maromaro ny sin'izay fitsarana ny voaroroy tao anatin'iny Apollo 21 zay miisa teo amin'ny 20 mahery teo eo dia ny raharaham-pitsarana zany no namaritra ireo didy samihafa ka 20 taona sazy anterivozina no niantra tamin'ny Paul Rafanoarana. Izy dia nambara fa hoe atodonikotrika izany raharaha famonoana tompon'andraiki-panjakana ambony izany. Ho an'ny Philippe François ilay teratany frantsay faharoa zay akoatran'ny Paul Rafanoarana zay anisany ireo manam-boninahitra anivon'ny tafika frantsay miaraka amin'ny Aina Razafindrakoto dia 10 taona asa anterivozina no didy zay navoaka ny fitsarana azy. I Général Ramahatra zay anisan'ireo manam-boninahitra zay efa misotro ronono nitazona andraiki-panjakana ambony teto Madagasikara sy randre zanak'olona William Yvon Sareraka Bihira dia sazy miantona 5 taona no nivoaka tao anatin'izany didim-pitsarana izany ary nandrianina voangy izany dia 5 taona sazy anterivozina ihany koa no nahazo azy. Izy moa zany dia Andriambavilanitra zay tafiditra voalohany ao anatin'izao raharaha izao. Ny Jeneraly Razakarimanina Ferdinand sy Brigitte Moraika kosa dia zay vadin'ny Philippe François moa zany dia afaka izy ireo noho ny fisalasalana ary ny ambiny hafa moa zany dia afaka madidio zay mpitandro filaminana no akamaroan'izy ireo tao anatin'izao raharaha Apollo 21 izao. Zay zany ny navoaka an'iny didim-pitsarana zay mavesatra de mavesatra ny sazy ho an'ireo zay niara zany. Tsy afa-po tamin'izany didim-pitsarana izany ny mpisolo vava Maître Willy Razafindratovo ary hijery ny fomba zay hiarovana an'ireo olona rovana izy amin'ny fafana zany mbola miarika indray ny fanohizana ny zo omen'ny fitsarana ao anatin'izao raharaha izao. Zay angamba no hamitenantsika ny 7 ora fa farany rina dia ny zava-nisy tany Nosy Belleville tany satria teto amin'ny plateau tsika no napita mivatana fa nosamborona iny nidony tany Nosy Belleville tamin'ny zoma teo zany ary dia nisy moa ny fandraisana anazy ary fikasana hanondrana azy tamin'ny vedety de aveo indray tamin'ny heliko zany de narahan'ireo vahoaka marobe izy nandritra io fotoana zay nitondrana azy io vokatra zany satria dia narovan'ny vahoaka ninia dia tsy maintsy navoditry ny teo anivon'ny fitandrona filaminana izy ho fitandrona ihany koa zany ny filaminana any Nosy Belleville satria dia niteraka fahasorenana ho an'ireo vahoaka marobe zay fisamborana ny nidony izay. Fantatsika moa zany fa niady tany zay ifanaovan'ireo vahoaka zay efa nanajary izany tany zany ary notarehany ny nidony sy ry Joseph Fiolon zay sénateur teo aloha sy ireo mpitaritolona maromaro ny fiarovana ireo vahoaka zay ady ny fanaovana tamin'ny Sirama fa eo ihany koa ny hoe tany Anjafiny Fotsy izany tany izany dia iny no nitarika izay fisamborana an'ity mpanakanto zanaky Nosy Belleville ity fa noho izay famaroana vahoaka zay tena filaharana amina metatra marobe zay nanaradia amin'ilay fiara zay nitondra ny nidony izay dia navotitra izy atao anatin'izany. Mazava zany fa dia nivadiko leaderana mouvement ngezabe any Nosy Belleville ny nidony vokatra zao zava-misy fisamborana azy tampoka zao. Zay moa de teraka tao anatin'ilay hoe atitany zay fanambarantsika aiza moa misy an'izany de Njabala no misy an'izany sy ireo atany ny Sirama zay mbola adevitra amin'izao fotoana zao zay lova napetraka ireo fikambanana na ireo ray aman-dreny zay avy amin'ny Zafiny Fotsy tamin'izany fotoanandro izay. Zay angamba rina no azo lazaina aloha hoe amin'ny tenantsika ny 27 ora fa ny zava-misy aloha dia ny Covid-19
adevitra be izy amin'izao fotoan'izao ary ianao moa de resaka azy rehefa avy eo satria dia saika ny re de hoe misy sa tsy misy lay variant delta eto Madagasikara. Ny fanazavana omeny tompon'andraikitra eo anivo ministera fahasalamana de hoe le mbola variant teo aloha zany hoe ny alpha sy ny beta AB zany amina kody moa zany de misy an'izany io mbola iainantsika io fa le delta hoy izy ireo dia mbola tsy ao anatin'izany tsika kanefa ny vaovao izay efa miparitaka amin'izao fotoana izao araky ny ambaran'ny tambazotra sosialy sy ny hoe any amin'ity toerany fondation Mereux zany zay anisan'ny mpanao ny testa ihany koa riny akoatry ny IPM na ny Institut Pasteur de Madagascar dia manambara ny hoe efa misy zany variant delta zany eto Madagasikara ary mafy de mafy mihitsy ny fiatraikany ty variant delta ty amin'ny Covid-19 zany rehetrarehetra izany. Ianao moa hanomana fanadihadiana sy vaovao mahakasika izany dia hanomezantsika ny fanjoina zany ny piainy ny hoe aoka anaraka hatrany atsakany sy andavany ny geste barrière sika ary mila mailo ihany koa manoloana izao raharaha lehibe izao. Zay angamba no amin'ny tenantsika azy fa dia atolotsika makany amrina ny micro iverina eo ihany tsika rehefa avy eo ary mbola hiaraka amin'ny mpandrindra nasionaly ny atokotiko Madagasikara Andriamatora Kotondrina Jean-Claude Roger ary dia hiaraka hiresaka momba ny tranga tany Toliary isika miaraka aminy satria vavolombelona ny ainany zava-misy tany Toliary izy tamin'ny herinandro lasiny ary hiresaka ihany koa ny zava-misy na ho fampitinana ny zava-bita ny fanjakana sy ny ainana teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity ary ny hoe ahoana ny hiatrena indray izany taona vaovao 2024 izany dia ho dinidiniantsika ho resadresantsika hiaraka amin'Andriamatora Jean-Claude Rakotondriny zany rehefa avy eo rina arabe mananjara. Eny ara-misotra ny faniry nitondran'izay tsy am-baovao sy atao hoe fanokafana ny miara-manonja mianky eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada izay. Ny famakafakana hoentintsika aloha zany dia tonga de itsitsika mihitsy tonga de fiainam-bahoaka mihitsy aloha. Fiainam-bahoaka resaka sosialy ary vao miresaka hoe sosialy dia efa fiatraikana zavatra izay hoe crise sociale zay tenenina foana io crise sociale crise fa rehefa tena dinihana dia voka-javatra ny crise fa rehefa marary ny toe-karenao rehefa tsy araky ny tokony ho izy izay hoe toe-karena zay hoe mba miaina mba hoe matanjaka de tsy maintsy any amin'ny sosialy no hiatraikany mangy amin'ny fotsiny moa ny atao hoe tarehin-javatra izay tsy afaka misaraka amin'izany resaka tsy fahaiza-mitantana resaka hoe fanaovana zavatra tsy tokony atao resaka tsy fahalalana ny tena lara-pahamehana na hoe fantatra fa fananina tsy atao no ny intérêt personnel na no ny za ihany aloha sy ny sisa zany rehetrarehetra zany dia miodikodina ao anatin'le izy. Resaka aretina aloha no resantsika. Covid-19 no malaza amin'izao fotoan'izao tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Fa raha ho antsika eto Madagasikara dia izao no azo ambara. Tsy misy resaka mihitsy atreto aloha resaka hoe politika zao hoe momba ny aniny tsy momba ny aniny fa miaingintsika amin'ny hoe fait. Inona no zava-misy, inona no efa nitranga, inona no iainana amin'izao fotoan'izao ary inona no hipotra atseorinatsy miainga amin'izay zavatra tany aloha zavatra iainana izay le hoe hipotra ao aoriana izay. Rehefa mitranga ny olana amina eto Madagasikara fiainantsika andavanandro dia mifanilika. Zay no zavatra mitranga. Raha vao misy indrindrandrindra hoe olana zavatra tsy mety sy de mifanilika. Zay le anona natonga an'io ary anona natonga an'io tsy zay mihitsy io fa zareo rehetra no natonga an'izany rehetrarehetra zany ary ao anatin'izay dia tsy hita taratra mihitsy ilay hoe fanekena fiekena fa hoe misy andraikitry n'lay sehatra anankiray na tompon'andraikitra anankiray na tompon'andraikitra maromaro na tonga an'izay fahavoazana eto amin'ny firenena zay.
io zany tsy misy anavana mihitsy aloha amin'izay le akapoben zay fa izay no zavatra mitranga tsy misy fiekena mihitsy mbo miaiky hoe tena misy tsy mety ny zavatra nataonay tetsytetsytetsy dia zao zany no anarenana an'izay fa raha vao misy olana dia rianina mahatonga an'io rianina mahatonga an'io zay foana le izy le covid-19 anefa dia tonga dia manao ataky foana araka amin'ny fitenitsika azy mamindra miparitaka izay ilay covid-19 zay amin'izao fotoan'izao raha tsy resaka fa tsy neto Antananarivo isika le izy nefa ampazivona foana fa mahafaty tany aloha tany tsisy covid-19 teto averimberina foana tsy nisy an'izany teto areto tsy no tany Chine tany neto mbo anio tany hoanina ozy namana faniry ary efa nitondrana fanazavana teto fa rehefa ny miparitaka le izy tany Azia, tany Eropa, tany Amerika, tany Oseania dia tsy taitra ny teto Madagasikara zay averina foana tsy taitra ny teto Madagasikara iza moa le hoe tsy taitra ny tompona andraikitra zay mitondra ny fanjakana teto Madagasikara tsy taitra le izy efa nanomboka miparitaka dia tsy taitra fa fitenenana ohatrany hoe fandrabirabiana no hoe tsy ampafiry peste zany sinzia fa tsika manana maizy atsika zao ny mpanao gazety eran-tany efa nilaza ny zavatra misy zay le atao hoe fe fa ny tsika eto Madagasikara raha vao misy na hoe io ara ny zava-misy dia adikatsika le izy hoe tsy fitiavana ny mpitondra zany ohatran'izao zany tsy fanakorontanana zany sy sisa nefa le izy zavatra le hoe tenenina mazava dia inona zavatra nitranga ny frontieratsika mbola mibanabana be ny aretina rehefa miparitaka efa tatsilara eny fa tatsimôrisy zay vao nikiropaka dia mbola miditra ihany ny vahiny mazava loatra zany fa zay olona fa nivelany miditra eto Madagasikara no nitondra n'ilay virus nyity corona ity fa tsy mbola nisy teto Madagasikara io tany amin'ny roa taona lasa natao tany amin'ny roa taona lasa zany hoe tany amin'ny voananomboka tany Chine zany io aretin'io dia tetỳ Madagasikara mbola tsy ary tsika lavitra be an'izany Chine zany aloha zay azava tsara mba tsisy fanliana hoe rianina no natonga an'io raha rianina no natonga an'io fa aloha samy eritreritra ny tsirairay sy izay manana andraikitra dia rehefa zay no fipetrany tafiditra teto le izy rehefa tafiditra indray le izy dia mbola tsy tafiditra aloha fa efa nyteniny taty amin'ny mpanoatra hoe idio ny frontiera idio dia mbola tsy nidina fa hoe tsy ampafiry amin'ny peste sy ny choléra io rehefa tafiditra amin'izay le izy dia nikoropaka amin'izay dia natsona satria nisy olona efa nandeha zany nentin'ilay fiaramanidina dia hoe atsondra anina ihany dia hoe manao an'ilay fiboana sy ny sisa hoe atao fanaraha-maso mandritra ny 5 andro dia fa zao raha izahay aty amin'ny sehatra ny fanaovana gazety dia afaka amin'ny teny mazava mihitsy efa tamin'izany fa hoe raha vao tafiditreto io resaka covid io satria ny mpanao gazety eny maneran-tany tsy hoe miolon'olona fotsiny hoe mpanao gazety malagasy zao dia olon'olona eto Madagasikara fa mifandray amin'ireo namana any ivelany betsaka ireo mpanao gazety any ivelany any Amerika any Afrika fa tao Afrika koa le izy le aretina ny any Eropa zany ny teny hoe i Madagasikara firenena efa fadiranova efa firenena efa ny migida noho ny fitenin'ny tanora amin'ny filarana hoe tena faran'izay mahantra raha tafiditra any Madagasikara io covid io tena sahirany nareo zay zany nataon'ireo namana any ivelany any dia ny tena moa zany efa nahita an'izay hoe tena ho raharaha tokoa izy ity satria raha ny toe-tenany malagasy atao hoe mafy any sika aloha amin'ny hoe antikoro raha hoe hoarina amin'ny Europeantsika mafy any fa zao isika tsy ampy sakafo dia inona fa tsy lasa marefy any sika tsika tsy ampy sakafo teneny eto tsy ampy vitamina tsy ampy magnésium tsy ampy fer tsy ampy calcium tsy ampy zavatra be dehibe zany fa raha ampy zany io malagasy io dia tena atao hoe afaka niatrika an'le izy ihany fa na izany na tsy zany aloha zany dia izay no zavatra nitranga rehefa tafiditra teto le izy dia miparitaka amin'izay teo zany mbola tsy niaiky mihitsy ny tompona andraikitra hoe avy amin'zareo zany no misy apahana andraikitra be dehibe na tonga n'ilay aretina hiditra teto satria ny fiarovana ny frontierany
dia andraikitry ny mpitondry io zany tenena foana hoe tsy resaka hoe tafika avany velany de hoe zay no hoe arovana amin'izany ny firenena fa ny aretina tahaka nytony ihany koa dia andraikitra mihitsy hoe fiarovana ny malagasy zay le malagasy efa repitra amin'ny fitadiavana isan'andro san'andro izy mivoaka ny trano de mitady vola sy ny sisa zay nefa maharepitra azy izy tsy anatsaina n'izany mihitsy hoe misy aretina de ohatran'izao sy ohatran'izao fa rehefa tafiditra amin'izay izy de nikoropaka amin'izay de nandeha ny tany ivelan'ny tany nisy ny firenena tonga de mailo ohatra tononona eto i Algérie ka i Algérie koa moa ary akaikikaiky ny Europa ary any amin'ny tapany Afrika avaratra any izy de ny ranomasina Mediterranée no manasaraka azy amin'ny Europa indrindrandrindra Italie eo akaikiny eo de ary tao Italie tena namono betsaka le aretina de maila tonga de ny idiny ary tena strict tena hoe fanapaha-kevitra enjana faran'izay enjana ndraisin'ny Algériana na tamin'ny alalan'ny fidiran'ny avion zany na ny amin'ny sambo satria manana morontsiraka koa moa zany i Algérie tonga de enjana be ny taty amintsika mbola hoe tsy makay izy hoe zao io hoe dia zay zany no fipetraka ilay raha nitoy ihany le zavatra de rehefa nitoy dia efa mipotra indray ny vaksiny de nandeha indray ny teto amintsika ny any ivelany efa nanao an'ilay vaksiny ohatr'izao sy ohatr'izao manampahaizana efa nykeo andoha ny OMS efa nanao validation be deabe ny vaksiny efa mipotra ny teto amintsika indray de mbola teny fandrabirabiana indray no natao hoe rehefa misy vaksiny de reo mpanohatra eo no tsindronina voalohany an'izany vaksiny zany zany ve de fomba atao hoe fiteniny toejavatra zany ny arahana hita zany fa tsisy hoe mamorona eto zany vaksiny zany reo mpanohatra eo no tsindronina an'izany dia eny ary de nandeha ihany le izy nandeha ihany rehefa miparitaka le aretina mipotra ny resaka hoe CVO indray de io moa zany tena atao hoe tena posena ozy izy sika ny fomba fiteny azy de hoe tena natosika mafy de mafy mihitsy hoe nanaovana filazana mafy de mafy hoe io ny tena izy io tena manana maizy azy ny mpikaroka malagasy sy ny sisa nanaovana documentaire mihitsy tao amin'ny télé-panjakana izany resaka CVO zany tsisy ny kritika tsisy hoe nanina fa de zay zany le izy tsika manana io afaka misehatra tsara io afahana ferovateny io sy ny sisa de nanaovana publicité be de nanaovana documentaire be de tonga ny avany Afrika mba hoe ampiasa sy ny sisa de rehefa nandeha le izy atao moa ny ninana atao no tsy ninana dia iny safidiny tsirairay tsy dirantsika lalina fa ny dirantsika amin'izay resaka izay dia hoe ny fitondrana mihitsy no tena nanao ny aintsio zavatra natao hoe tena nanao zany zay aporsihana ny olona andray an'ilay CVO ary mpitondra fanjakana moa zany dia tena naneo mihitsy nanao an'le gloglo nalaina télé zany hita amin'ny malagasy hoe tena hoe io mety le corona zany efa nandeha any tao anatin'izay rehetrarehetra zay de nandeha any le izy nandeha any dia miparitaka ihany le aretina de rehefa miparitaka le aretina ny international tsy mijery fotsiny fa nanome vola be indray ho an'ny Madagasikara hoe indray arany vola dia tatanao dia ataovy zay azo rehetra afaka atao dia rehefa nandeha le izy de nandeha ny fotoana tateo rindrina miteny amin'izay le mpamme vola ny raisam-pirenena hoe tena ohatran'ny hafafa ny fahitana azy fa aomeo hoe ny fomba nandaniana n'ilay vola hatramin'ny anio mandrakizao tsy mbola mahazo valy mahafapo zany ireo nanome an'le vola ny avy any ivelany zany hoe hiatrehan'ny malagasy an'ilay Covid zany ho an'ny malagasy ane hikarakarana amin'ny malagasy ane le vola dia matoa zany mpamme vola miteny hoe tena misy zavatra tsy mazava aminay io zavatra io dia misy zavatra mampiahiandry zareo zany tao io tsy mbola resaka hoe nanao an'izao fa hoe omeo fotsiny ny fanazavana momba an'io rehefa miara-miasa amin'ny any vanivelany tompoko rehefa mampiasa ny vola ny vanivelany na mirenresaka projet reny na miresaka inona dia tsy maintsy atao mazava tsara ny fomba nandaniana an'le vola ary ny fiatraika ny fandaninana iny vola iny dia tokony ho hita any amin'ny fiainan'ny malagasy nomena le vola be jerena le malagasy to vome maty any vome mitombo ny kavo avao novoaka ny chiffre zay mbola point d'interrogation ahoana sy ahoana
mireraka ihany le malagasy efa diliriny sy efa kikisa amin'ny fahantrana mbola riatan'le covid indray dia mampalahelo fa dia ao ny anodimandry eo no tena hoe sahirana zay vao tafavoaka amin'ilay aretina zany efa nandeha ny seva hoe efa nanaovana documentaire be sy nanaovana fitenenana be efa nahazo vola avy any ivelany efa ataon'Andriamanitra nosy mitokana tia atsimo nanany Afrika ty fa tsy ary akaiky ny Chine tary amin'ny etomboan'le retina ry raha zay zany no jerena tena tokony hoe tsy de tena hoe mafy ny fiatraika an'ilay corona eto Madagasikara efa nomena vola be efa mandeha efa manana CVO efa mitokana amin'ny resaka hoe géographie aty ananina aty fa zao no zavatra mitranga vokatry izay zany efa teorina be aty amin'ny volana Desambra 2024 zay vao misy tompona andraikitra eo amin'ny fitondrana zany na olombe tendro na ino miteny hoe efa betsaka zay filazana momba ny vaksiny zay fa tena hiditra amin'ny fanarahamaso akaiky am'izay tany hoe ho an'izay tsy manao vaksiny dia misy ny hoe sasy sy ny ohatran'izany ohatray de gaga zany ny olona mahita zay fanga vaksiny ray ary aiza hoe zany degré an'ilay fampilazana sy fanentanana ny olona anao vaksiny raha oharina tamin'ilay fanentanana ny olona tamin'ny resaka CVO ny resaka CVO ny nanaovana documentaire mipopoka be mihitsy niarahana hita reny hoe ty Mezia hatrany Vietnam io hoe tena nampiasaina zao hoe karona daholo zao sary efa arsiva rehetrarehetra zao tamin'ny resaka CVO de nandeha nefa ny vaksiny tena hoe international dia aty amin'ny volana Desambra 2021 ny aty Madagasikara vao miteny hoe tena anenjana amin'izay ho an'izay tsy manao vaksiny eo zany kanefa zao misy zao toeram-piasana zay vahiny no mitantana azy eto Madagasikara efa efa tany amin'ny 3 volana lasa efa bolana lasa tonga de miteny hoe zay tsy manao vaksiny eo tonga de misy fepetra any amin'le toeram-piasana io efa tany amin'ny 4 bolana lasa any amin'ireny sehatra iraisam-pireneny ireny tena entitra be eto Madagasikara ny resahana io za tsy hanonona toeram-piasana tsy hanonona mihitsy fa zay fotsiny le izy hoe ary fatatsika zany hoe ny resaka barrière amin'ny hoe mba anakanana ny fianahan'ny covid zany de tena entitra be mihitsy any amin'ireny toerana ireny ny vahiny efa manao ny fandraisana fepetra isan-karazany ny atsika zany izay hoe isika manana mpitondra fanjakana zavatrafa no atao zany ary tara foana ny fandraisana fepetra izay mifanaraka amin'ny olana tena misy ity ny olana tena misy ity ny fahantrana izay tena hoe mikika amin'ny malagasy izao ny tena tadiavo amin'ny malagasy na rano vidim-panafody tokony mba atao maivana sy ny sisa zavatra faria andray no mamaika zany an'ilay tompona andraikitra isan-karazany eto amin'ny firenena de misy moa miteny kary zareo tsinona mitondra eo ka atao hoana sy de zay zany fa io zany de hoe samy tompona andraikitra amin'izay zavatra ataony ny tsirairay arakaraky ny andraikitra izay sahaniny io ne tsisy afaka mihitsy hoe isalovana amin'ny asany ihany na hoe isalovana amin'ny asany ihany fa ny zavatra hita fotsiny aloha de ny hoe lay zavatra le fisehoan-javatra eto amintsika raha resaka coronavirus ny resahana de azo ny sorohany io tompoko azo ny sorohany io ary raha ohatra hoe tena nandeha araka ny tokony ho izy ny fandraisana andraikitra sy ny fisorohana atany amin'ny voalohany indrindra na atao hoe tafiditra teto ary ny coronavirus tsy ohatran'izao ny zavatra mitranga tsy ohatran'izao ny fiainan'ny malagasy io tsy resaka hoe malagasy hoe any ambanivohitra sy ny an-tanan-dehibe tsy resaka hoe mantra sy mpanankarena fa le coronavirus anie tsy mifidy na mahantra ianao na manany ny ampy ianao na mipetraka an-tanan-dehibe ianao na any ambanivohitra ianao dia mety ho tratrany ary iainantsika zany rehetrarehetrany zao feno ny hôpitaly mandeha any amin'ny dokotera libre feno milahatra eo ary jerenao zany le olona milahatra amina dokotera libre amin'ny dokotera tsy miankina zany amin'ireny toeram-pitsabony reny tsy hanonona ihany ko zay fa hitatsika zany de tena hitanao le olona hoe malazo miandro tory satria milahatra ianao de malazo tena hoe reraka de hoe tena hoe zay zany le izy
de mandeha zany le communication ndray de hoe ny delta ohatran'izao ny variant ohatran'izao any mbola tsisy eto amintsika fa nizao ihany misy zany ve ny communication na misy variant inona io na misy variant inona ny fepetra tokony raisina foana ao anatin'ilay satria fa tena sahirana amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao de vokatra zay atao hoe tsy fisiny tena hoe fepetrany raisina araka ny tokony izy hatrany amboalohany mihitsy io resaka gestion na corona eto Madagasikara io de fa foana nombika io de fa le izy satria zao no vokany ary ny tena mampalahelo de ity misy ainana fohy ao anatin'izay rehetrarehetra zay io moa tsy fomba le manisa hoe firy maty zao fa de eto aloha de tena hoe mahitsy ny fitenenana hoe tena vokatra ilay tsy fandraisana andraikitra no mahatonga an'izay ary raha hitarina kely de hoe vokatry ny tsy faiza mitatana mihitsy no mahatonga ny tia ilay fahasahiranana amin'izao fotoana izao ity resaka covid io zany de an'le olona miatrika fety izy ny covid tsy mamely ny vola tsy misy ao an-trano de ny priorité aloha de hitady vola ny sain'le malagasy io fa tena miodina aiza indray no hitam-bola de mbo manararoatra kely aloha amin'le hoe farany taona de amidy daholo zay tokony amidy zao ampivarotra ny lasa betsaka noho ny mpividy ary le mpivarotra koa izy mba manombana fomba antsika malagasy moa manombana io zany de ataonao midangana be le izy de eo anao miady varotra eo de entana kely etsy ananiny ary de aiza vera agnaty de efa nen'ny sasany adiny miady varotra eo ao anatin'ny fahasahiranana ilay izy fearny izay zavatra zany de ny hoe na inona resahana amin'ity resaka covid ity dia vokatry ny tsy fandraisana andraikitra hatrany amin'ny voalohany no mahatonga an'izao olana tena hoe atrehan'ny malagasy zao amin'ity resaka hoe covid-19 ity tsika mantsy indraindray andeha ataontsika hoe isika satria isika malagasy mieritreritra hoe mahay noho ny vazaha mahay noho ny zao tsika manana maizy atsika marina fa amin'ny manana maizy atsika ny isika malagasy zany amin'ny sehatra maro isan-karazany fa raha resaka covid ohatrany teny aina ane le izy re olona aina misy maty zay foana no averimberina eto misy matiny covid ka rehefa hoe misy matiny covid zay tsy kisangisangy io kanefa ny atsika hatrany voalohany mihitsy de lazany hoe tsy ampafiran'ny choléra sy ny peste io zao le izy miparitaka de ahoana tsy ampafiran'ny choléra sy ny peste ahoana ary ny peste koa mbola misy eto Madagasikara izay no fipetraky lay izy zany ka io zany dia fomba hoa le hoe manilika amin'ny anina na manilika amin'ny anina fa ny zava-misy no eto Madagasikara de hoe misy mpitondra fanjakana eto ary zany no ilana ny mpitondra fanjakana ary voalazany lalam-pandrenana zany hoe miaro ny vahoaka ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay le vahoaka izy hoetiny izy taritiny izy fa ianao zany izay mpitondra no mampiseho ny modely ny ety amin'ny mpanohatra moa de efa nilaza mazava président Marc Ravalomanana amin'ny teny hoe zay manana vahaolana fa ny mpitondra firenena amin'izao fotoana zao de miaino izy fa atao hoe efa nisy ihany koa ny vahaolana zay naroso teto idio ny frontière vanga zany nisy ny eno dia nitikodina atao le zavatra dia mesahirana lay vahoaka ao anatin'izay rehetrarehetra izay faharoa resaka sosialy ihany dia osika teo hoe crise akoatran'ny aretiny io akoatran'ny covid io dia ao zany hoe tsy misy ny orana de hoe hoavy indray zao ny firongatry ny valala de hoe maty ny omby efa anjatony ny omby maty eto Madagasikara ohatrany tsy de misy presaka fa misoko miadana marary ny omby ao avaradrano ao aminay ao dia tena hoe marary ny omby zany efa nyresahan'ny député teto zany rehetrarehetra zany vidim-piainana tsy araka intsony dia zany ny atao hoe crise amin'ny ankapobeny de samy miteny amin'izay hoe inona no mahatonga an'le crise efa nisy anto aloha ny tenentsika teo hoe tsy faiza mitatana sisisy de ny mpanohatra aloha zany tonga de miteny hoe tsy faiza mitatana io tsy misy fitiavan-tanorazana mihitsy fa be de be ny fitiavan-tena de ao anatin'izany ihany koa hoe tsy fahaizana milazany hoe ijao ny tena lara-pahamehana tadiavin'ny vahoaka fa zany rehetrarehetra zany de atao vaofoaka ao anatiny hoe tsy faiza mitatana avokoa
zay ny tenen'ny mpanohatra sy ny hoe mpandinika ny raharaha politika. Ny mpandalany mahamalagasy indray de miteny hoe misy manota fady ao, zay mahatonga ny orana io tsy milatsaka, zay mahatonga ny ty arety mandringa anyty, izay no mahatonga ny tsy fitsindrano, izay no mahatonga ny fambolena tsy mandeha am'izay falehany am'izao fotoana zao. Rehefa tsisy rano koa moa de efa tsy mandeha koa ny fambolena ao anatin'izany. De miteny ndray ny mpino kristianina ohatra, za tsy hiteny hoe mpivavaka fa ny kristianina ao anatin'ilay valabeny hoe mpivavaka fa samy mana ny vavahany io, fa ny kristianina zany hoe mivavaka amin'ny Kristy. De miteny ndray ny kristianina hoe mahatonga an'izao de manjaka loatra ny asan'ny demony, manjaka ny asan'ny satana. Fa teny ohatran' izany zany no entsika eo anivon'ny fiarahamonina. Dia hoy isika hoe na inona atao hoe faneho-kevitra sy hoe valiteny, ao miteny hoe manjaka ny asan-demony, ao ny le miteny hoe tsy faiza mitatana, ao no miteny hoe nisy nanota fady anaovana koligery ambony ery anaty rova sisy ohatra zany dia zao ny zavatra azo ambara. Ny krizy eto Madagasikara dia azo ny soroana. Efa nomen'Andriamanitra ny ato rehetrarehetra zany Madagasikara zany tompoko, efa nomeny ny arena be dia be eto. Ny fipetraka Madagasikara amin'ny resaka géographie maneran-tany efa natokany aty amin'ny tany milamina aty. Ny ranomasina indiana hoy ny président Didier Ratsiraka tamin'ny fony fahavelony dia atao faritry ny fandriampahalemana. Milamina tsara mihitsy aty amin'ny Océan Indien raha oharina amin'ny any amin'ny toeran-kafany akaiky ny Golfe Persika sy any amin'ny ranomasina hafa any grave be no misy. Fa itsika tena hoe nomen'Andriamanitra ny ato rehetrarehetra mihitsy. Dikan'izay zany ilay krizy iainana amin'izao fotoana zao de mazava loatra fa tena hoe azo ny soroana ilay izy mba tsy tonga amin'izao sehatra zao. Kanefa rehefa azo ny soroana nefa tsy ny soroana, rehefa tsy ny soroana de mazava fa izao no zava-misy. Raha samy misy any ny olana tsy mitovy ny hoe nandray fepetra de meloa sy nanao fisoroana, kanefa na nisy ary zay fandraisana ndraiky zay de mbola nisy any ilay olana. Somary maivamaivana kokoa zay raha oharina amin'ny hoe misy olana fa vokatry ny tsy fandraisana andraikitra sy ny tsy fahaizana misoroka sy noho ny fitiavatena loatra, tsy mitovy ny fiatraikan'izay tompoko. Ninonina tenentsika resaka lôzika tsotra zany, tsy lana hoe fa mankafaka lavitra be. Eo zany zao no fipetraka ilay raharaha amin'izao fotoana zao. Anjarantsika no misaintsaina an'izay. Zao zany de mandeha mibizina rano. Taiza mbola nisy an'izany? Eny aminay zao de efa misy 5000 ny bidon 5000 francs, arivo ny bidon eto Antananarivo. Ao anatin'ny 5 andro zao ny teny aminay teny sabotsina mehana teny tsy mandeha ny ina moa ny borina fantoina de lasa ny olona miazakaza mitady loharano entina hoe ampiasaina zany sisa tena sahirana. Raha mbola n'izany hoe fiainan'ny sabonaminy zany tao anatin'ny taona maro, satria zay mipetraka eny efa hainay tsenjery ny sabonaminy, efa 100 taona mahery zay ny teny hainay tsenjery ny faritra rehetrarehetra manodidina iny, Antsofinondro, Lazaina, Ambotratenaina, Manandrina, Ambato-Fotsy, Tsarafara, Nosevaratra, Namehana, Trenebitona, Ambodrano. Zay maheno an'izany zao de hoe tena hoe zay le izy, fa tena mbola tsy nisy krizindrano ohatran'izao zany teny amin'izany toerana izany aloha. Sationa fotsiny vao mainka moa fa nytany amikere zay tena hoe président Ravalomanina sy ny délégation niaraka taminy nahita maso mihitsy ny tena fijalen'ny olona fa zany rehetrarehetra zany de malagasy tompoko no miaina sy hoe hiatraka an'ilay toetra raha izany. Ny fanontaniana farany zany de izao fampietreretana ho an'izay atefany aloha ho antsika rehetra ihany koa hoe voafe sa tsy voafe ny raharaham-bahoaka. Za tsy hiteny ny firenena fa tonga de hoe ny raharaham-bahoaka eto Madagasikara voafe sa tsy voafe ho an'izay tompon'andraikitra zany dia mety efany izay fanontaniana izay zany tonga de hoe eny sa tsy voafe sa tsy voafe. Resaka Covid, voafe sa tsy voafe io resaka Covid io.
ho an'izay tompona andraikitra isasokajany amin'ny misahana ny momba zay rehetrarehetra izay zany le avipetrany atao hoe fanontaniana apetraka zay fa ny zavatra iainana eto Madagasikara zany de tsy misy an'izany tongatonga ho azy zany fa voka-javatra izao iainantsika izao zany hoe vokatry ny tsy fahaizana misoroka sy vokatry ny tsy fahaizana mitantana no mahatonga an'izao toe-javatra ao ninonina fanazavantsika ny mpanohatra ny velany sehatra izy fa ny mpitondra no eo anivon'ny fitondrana dia izy zany no mitantana ny firenena ny mpitondra no mitantana ny firenena manana zay hoe projet de société sy zay ataony any zay hoe programa ataony any ninona anarana omena azy anarana be deaibe fa ny mpitondra no mitondra ny mpanohatra aty ivelany ka raha misy ny tsy fahombiazana aza ilika any amin'ny mpitondra hoe reo zao atreo ilay andraikitra izay an'ny mpitondra zany fa ny mpanohatra dia izy anivelan'lay fitatana fa manao ny asan'ny mpanohatra izy ary ilay asan'ny mpanohatra tsy hoe mitsikera fotsiny izy fa manome vahaolana fa ny sasany no tsy mandray an'ilay vahaolana eny ary namana faniry razafy manantany zay aloha nitsejatsejatsyatra satria sosialy bahoaka tena hoe miatra amin'ny aim-bahoaka lizy dia tenena fa satria indraindray tsika varivariana hoe tena tsy mahita ny afa-tsy eto apotomonty eto fa mila fantatsika hoe ahoana netomboan'ilay crise mandrapatonga zao 20 Desambra 2024 zao namana faniry efa ndray ny mpisehatra manaraka ianao ny mpandrindra nasionaly ny atoko tika Madagasikara Andriamato Rakitonirina Jean-Claude Roger anao arasehatra eny ary de misaotra rina am'izay fanazavana zay nentinao zay resaka sosialy moa satria tena naka fotoana mihitsy kendao iresaka am'ty resaka sosialy ty satria tena fadiranovana mihitsy malagasy am'izao fotoana zao am'izay lafiny ara-sosialy zay ary indrindrandrindra ty aretina zay mandripaka ity le izy moa zany rehefa mitrango ohatran'izao zavatra misy dia miverina foana indrindrandrindra ty covid-19 ty de miverina foana tsika am'ilay ny ainana azy teny aloha tany hoany amin'ny fiaindan'ny taona 2024 tany hoany ny amin'ny hoe tonga le covid-19 misy an'izany sa tsisy an'izany de nanahirana ny ady hevitra maro nyseho tao anatin'izany betsaka ihany koa fanehoan-kevitra mivoaka tao anatin'izany fa fanehoan-kevitra roa no tena ny fandona de ny fangatahany teteanivon'ny fanoherina hoe ho mafy be io io covid-19 io fa teny zao dia maka fepetra ianareo mpitondra fanjakana de nyteneny président Marc Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara misy ny amin'ny hoe hidio aingana aloha ny sisy tany de rehefa aveo indray ny amin'ny hoe zarao fitaovana afaka iantrehana an'izany covid-19 zany ny vahoaka fa tena ny vaovao rehetra dia manam-pirofo indrindra ho an'ireo firenena matanjaka fa tena tsy zaka izy ty fa tetsakilan'izay ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny mpitondra teny gouvernemanta de nyteny tamin'ny hoe tsy mainka ny adina sisy tany satria misy fiantraika ny ara-teo kareny zany ary itsika mbola miaino anatin'ny fanafarana entana avy any ivelany ka sarotro zany tsy ho zakan'ny ekônomia antsika zany rehetrarehetra zany fa mety ho endrika ho fampirisihana ny mpitondra fotsiny zany ho tafajabaka de rehefa aveo hiakatra ny sosialy de mpanohatra indray no anenjika an'izany zay ny fomba fijery le teo anivon'ilay gouvernemanta akoatra ny fandrabirabiana ny amin'ny hoe tsy mafy no mipesta scolaire izy hoe aoka tsy de tena ikoropaka tsika fa io de azo tsika resena ary vonina niatrika an'izany hoy ny mpitondra teny gouvernemanta amin'ny fanjakana am'ireo fitaovana rehetrarehetra zay atrehana nyty covid-19 ity de vonina niatrika an'izany ny fitondram-panjakana kinanjo dia ny aina ny andehan'ny voalohantsika ny aina ny andehan'ny faharoatsika ary dia hitatsika am'izao fotoan'izao fa efa manantanina ary efa tafiditra ny andehan'ny fahatelotsika am'izao fotoan'izao vao teo tamin'ny fanombohantsika de niresaka ny amin'ny hoe efa eto ve le variant delta sy le omicron zay mahoraka be am'izao fotoan'izao ny vaovao isongadina eny anivon'ny tambajotra de hoe ny fondation Salmereux ery mbotsaina ery de miresaka ny amin'ny hoe to efa
misy an'io variant delta io eto Madagasikara. Ny niveau ministera dia mandiso izany fomba fijery zany amin'ny hoe tsy mbola eto ny variant fa lay vaky teo aloha tamin'ny alalan'ny Covid-19 alpha sy beta io hitantsika io amin'izao fotoana izao. Manjavozavo ny zava-misy raha ho an'ny eto Madagasikara saingy raha ohatra tsorina amintsika izy dia efa latsaky ny arivo kely sisany tsy maharivo azy ny isan'ny matiny zany Covid-19 zany eto Madagasikara ary efa manaliny reo nitondra izany tsy mikaretina izany. Zany hoe no amavany fitondram-panjakana li izy ny hoe zana sy de tena nomena lanja le izy fa nge taty aoriana moa zany dia zao hitantsika izao hoe tsy mety voava le olana zay miaina ny firenena ho resantsika io zay rehefa miresaka miaraka amin'ny vahiny tompotrano tsika fa efetako aketo miarabanao Andriamato mpandrindra nasionaly ny antokotika Madagasikara Andriamato Rakotondrina Jean-Claude. Mbaly miarabanao Tahiry ary miaraba ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra miara-miasa manatotosana zao fandaharana zao atao ihany koa ny kompatanana ho antsika rehetrarehetra zay mpanaraka nyty fandaharana miara-manonja miainga avy eto amin'ny MBS ty na neto atoerana na ny anivelany dia eo ihany koa ny mpiaino amin'ny radio Mada zay milina dia lina tokoa no manaraka ny fandaharana eto satria dia sehatra anankiray ahafahana mampita vaovao sy miserasera amin'ny vahoaka mikasika ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Faly de faly miona aminao satria dia lavalava ihany zay dinale zay raha tsy resaka fotsiny tany Toliara ary dia miarabatena raha miaraba eto satria dia tsy mahatora manaina tamin'ny zavatra ny atrehana tany atoerana. Zay indrindra. Ya maninontsika ny hoe ny coordonnateur national Andriamato Jean-Claude no asaitsika voalohany ho amin'ity fiandohan'ny herinandro ity ho an'ny fandaminana dia mazava be zany izy aloha zany dia anisan'ny niatrika ny zava-misy tany Toliary tany amin'ny herinandro lasiny ary anisan'ireo zay nambarany teo zay tsy maty fo manay dikan'izay zany nisy adevitra maro nitranga tany Toliary dia vavolombelona mivatana efa teto député Fetra Ralamozafimbololona tamin'ny zoma lasa teo nitondra ny ampahany zava-misy kely tany Toliary everitsika efa mbola everina izy amin'ity herinandro ity zany fa i Cordo Jean-Claude ndraiky aloha zany dia anisan'ny niaina sy nahita zavatra maro be satria mpandrindra nasionaly ny antokotika Madagasikara izy. Ny fionana tany Toliary dia nokasaina ho redynamisation anatin'le fionam-be-patry ny antokotika Madagasikara dia nanana programme zany antokotima miaraka amin'ny filoha nasionaly zany antoko zany saingy ireny zava-misy dia ifampiresantsika amin'ny mpandrindra nasionaly zany fa akoatran'izay dia hoe mieritreritsika fa amitina na hanojery todika ny fitiny vaovao rehetra nitranga tamin'ity taona 1.24 ity sy hidinika ny hoe hinona zany ny mety ho fijeritsika io taona 2.24 io dia amin'ny tapany faharoan'ny adevitra dia resaka amin'izay miaraka amin'ny mpandrindra nasionaly Rakotondrina Jean-Claude Roger tsika asitsika izay précision zay satria nanay maromaro le Rakotondrina Jean-Claude eny ary alohan'ny tena hanombohan'ny adevitra ngamba ny Andriamato mpandrindra nasionaly dia ndeha naraka fity tsara kely aloha zany sika fity tsara ny zavatra nitranga tany Toliary alohan'ny tena hiresahanao ny hoe inona sy inona tokoa moa zany ny naingany ny adevitra sy nahatonga andreny fa ny iverenantsika aloha zany dia ny fahatongava ny filoha Marc Ravalomanana sy ny lalana nandehana ny filoha Marc Ravalomanana zany sy ny siny zay hoe korotana kely samihafa atao Toliary zay dia miverina ao anatin'ny adevitra eo amin'ny 7 minitra zay recap kely ny zava-misy tany Toliary zay. Fombiazana tanteraka ny dia ny filoha Marc Ravalomanana tao Toliary. Herinandro latsaka kely nijanonany sy nitafany ny vahoaka ny Toliary sy ny filoha Marc Ravalomanana ka nahitana fiovana goavana na teo amin'ny lafiny ara-politika zany na eo amin'ny lafiny ara-tsosialim-bahoaka. Vao nigadona tena misy ny filoha Ravalomanana dia efa hita sy azo tsapain-tanana ny fombiazany diany tao Toliary noho ny amaroan'ny vahoaka ny tsena sy faly nahita azy. Tsy nipetrapotsiny ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fijanonany tao Toliary fa sady ny ainy mivantana ny tena marary ny vahoaka tena toerana no sady nanararaotra ny antsena. Tamin'ity fotoana ity dia efa hita ny fahalemeny ny fitondrana ka manao ny fomba rehetra ampiasana ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana sy entina nampiororona ny filoha Marc Ravalomanana ka namiantsena azy an-tenany dia hita miodiody ireo mpitandro filaminana. Tsy nahasakana ny vahoaka iresaka sy nitafa tamin'ny filoha Marc Ravalomanana nefa zany.
Afavy ny fianarana zazareo tsy afaky mianatsy lafa tsy eo tegna hiamby azy manjeky halatsy maso zao eto ka mangataka anao hilatsake magnaraka an'izay andemeko filoha vatako zao metra framy tamin'ny andronao mitsinjiny metra framy jusque naniky zao metra framy aho 8 vola tsy nahazo karama lafa hoe ho tsinjoviny be antitsy efatsy avao nalamiky liloaky ka mangetaheta olahy milatsahanao andemeko filoha fa karakaranay 8 vola tsy mihinana gaby karama mosiby avao jusque nany zao ambetindresaka sy vavaka mafy nataon'ny filoha Marc Ravalomanana isak'izay miteny tao Toliara ihany koa ny fangatana amin'Andriamanitra ny rotsakorana ho an'ny faritra Atsimonosy indrindra tao Toliara izay notsidihany. Vavaka mafy tsika mba ho avy ny olana tsy zay vavaka mafy tsika mba ho avy ny olana satria Andriamanitra mamela heloka mamindra fo ho an'izay manety tena ary aza velogno resin'ny fahavalo resin'ny fakafalahy isika fa tena hijoratra amin'ny farany di anjaranareo ny manala tsara ny tokony atao amin'izany hoy aminareo hoe tsy misy zavatra tsy vitan'ny herin'Andriamanitra mahavita zava-mahagaga ny fanahy masina dia mivavaka mafy sika ato ty toeran'ny masokoro ty mba ho avy ny olana dia ho avy ny olana fa aza matahotra anareo nahagaga ny maro dia tena nirotsaka tokoa ny orana tao tampon-tanàna ny Toliara sy ny manodidina fotoana fohy taorian'izay fangatana nataon'izay toy ity lalana miazo any Bezaha ity zao dia nahitana rano mandeha mihitsy ny tao ambany tetezana ary feno rano lalana satria naharitra adiny 4 ny rotsakorana toy ny mana avy any an-danitra mihitsy nandraisan'ny mponina izany rotsakorana izany. Fa akoatr'izay dia nandritra ny fameloma maso ny Antokotima tao Toliara sy tao amin'ny commune Bezaha dia nanamafy ny fifankatiavana teo am-pon'ny Toliara sy ny vahoakan'ny Bezaha ny filoha Marc Ravalomanana ka nanolotra omby. Indromy ataona tokoa mantsy dia tao Toliara hatrany nankalazany ny filoha Marc Ravalomanana ny tsingerin-taona nahaterahany mariky ny fitiavany manokana any Toliara sy ny vahoaka aminy. Le omby saika vonina tamin'ilay ady any iny dia ataontsika eto hoe mba famindram-pihavanana mba ahafahantsika mifamely fanadina zay lasa tany marina fa tsy fanadina ny lasa fa nisy tsy fanadify tamin'ny fieritreretana nisy disadisany seho na koa nisy zay zavatra tsy nitovizan-kevitra dia tezitra zay hena na omby zay ataontsika hoe famindram-pihavanana zay nolazaiko aminareo Toliara androany tsy misy tsy miady fa zay tofoma amin'ny safa ary atsika toy ny miadina tsy nanan-dalana tsy raha tsy vita avela vita ho azy andreo zany ka dia izay ny ataontsika androany mifaly anareo fa mifedana amin'ny tompo aminareo mandrakariva aza matahotra reo vinofotsignany. dia zao mba handrindram-pihavanana mba isindren'le olona tsy mifankazo reny satria misy mifanaratsy sika mampiasany malagasy hoe voafitaka zay président voafitaka zay ohatran'izao zao amin'ny olotra omby anankiray anareo na anankiroa na 5 tsy fantatra fa io omby io mba entina handrindram-pihavanana zany hoe miavana dao nareo. Fankalazana tsingerin-taona naterahany no tena atondian'ny filoha Marc Ravalomanana tao Toliara kanefa nosakana andreo Sandary sy tompona ndraiky mpahefana tao Toliara izany. Responsable ny MBS ao national misy station MBS ato tsy avela miditra ao zay ataontsika côté zany ny côté politique izay ireo koa staff politique io zanareo tsy azo atao fa nahazo baiko dia misy réquisition ve ao réquisitionné zany ty toerany ty dia le valiteninao zany omenao eto dia zay le teneniko anao reny mamonjenao ny lehibenay fa ny baiko azonay misyrana ny ato aminareo any zao ahafanareo mivorivory manatona ny lehibenay mivantana zay le fanontanianay mana réquisition ve nareo manana réquisition ve nareo zany zao maforce nareo misy taratasy misy réquisition nareo manatona zay le fanontanianay mana réquisition ve nareo ila manana zany le olonete nareo zay ny baiko azonay d'accord réquisition manatanteraka baiko sans réquisition efa même sortant d'école tsika zany e
mba ataovy ao famanatarana baiko manaiky ao manana lehibe ianao zay ny mahatonga anao hoe gérentsika ho any circonstance misy eto satria tsika ny eto roanao koa zay makany amin'ny lehibe anao nefa tsy mety amin'ny zava-misy mahatonga anao amin'ny resaky Verbal tonga afanao teto zany manatona anao ny lehibenay izy no afaka hamaly anao kokoa mikasika an'izay fanontaniana tsotra zany hoe ny baiko azonareo verbal baiko verbal miazo d'accord zay fotsiny satria zay nangatahako raha nisy réquisition d'accord voaray iny zay assumenao responsabilité anao am'izay toma mandatsa-dranomaso nefa nysetran'izany avy amin'ny zandary any filomary Karavalimanana nefa nitoerana saika anaovana fety fankalajana ny tsingerin-taona naterahany ity no sady anana ny taratasy mazava izany hoe toerana an'olon-tsotra ka tsy ilaina fahazahon-dalana fa fampahafantarana fotsiny ihany any amin'ireo tompona ndraiky mpahefana araka ny lalàna preuve fa hoe tany vidiny tiko efa ela be io anazy io ana io ka misy miteny any nga commissaire ndazy hoe azy manaloana la marary matoa tegna zany mba tsy voafitaky anareo izay raha fitinina ny zavanitranga sy ny zava-nisy tao Toliara tamin'ny dian'ny filomary Karavalimanana sy ireo délégation niaraka tamin'ny tany Toliara raha fehezina tsy mety levon'ny vavony Andry Rajoelina ka mbola mipetraka olana goavana aminy ny filomary Karavalimanana hatramin'ny fety fankalazana ny tsingerin-taona naterahany filomary Karavalimanana avy aza dia efa mampitahotra ny filoham-pirenena ankehitriny satria hitany sy tsapany fa lasan'ny filomary Karavalimanana ny fon'ny vahoaka ao Toliara ary bata fandresena ny timma ao Toliara amin'ny fifidianana ho avy eny ary Andriamatoa mpandrindra nasionaly naveritsika mihitsy ny famotinana tsara iny zany ny zava-misy tany Toliara ary isaorana ny mpanao gazety ny ezakany namitrana zany ny zava-misy tany Toliara enao nanatry maso ary tao anatin'ny sary rehetrarehetra nanomboka teny Anseranam-piaramanidina hatramin'iny latsinainy talata koa ny ary talata satria atao abetaniny nanaovana an'ilay fionambeny antokotiky Madagasikara dia mbola teo ihany ianao Andriamatoa Cordo zany ary tao anatin'ny sary zay ny anao ny intervention saboala satria saika anao fikarakarana ianareo tompona andraikitra eo anovony antokotiky Madagasikara avaty amin'ny nasionaly sy ny tany etoerana atao amin'ny kianjany Magro Toliara kanefa tsy tafiditra teo dia iny moa zany nambaran'le mpitandro filaminana hoe mamonjenao ny lehibe anay fa zareo zany dia voahiraka ambava rehefa natao zay adevitra samy hafa saika inona ny azo ambara ary iny ny sary fa everiko Andriamatoa Cordo fa mbola manana azo ambara betsaka ianao zay tsy voafitana atao anatiny iny sary sy feo iny eny faniry isaorana tokoa ireo mpanao gazety nanangona an'ireny sary ary na afaka namitina an'ireny zavatra nitranga sy ny ainana tokoa tany Toliara anisan'ny solotena ny alolalana ny fahatongavan'ny filomary Karavalimanana tany Toliara ny tenako namolavola sy nanomana an'izay fahatongavana zay satria zay moa ny andraikitry ny teny eo anivon'ny fandrindrana ny raharaha ny antoko amin'ny akapobeany nanomana tokoa satria niezaky ny anatanteraka ny iraka nampanaovana tany mba ho anatin'ny fanarana ny lalàna sy laminana tanteraka ka rehefa tonga tany atoerana moa zany zahay dia nidinika niaraka tamin'ireo tompona andraikitra zay namolavola sy nanomana an'izany iraka nampanaovana tany zany dia araka an'ilay voalazanao teo voalohany indrindra aloha dia ny karakara ny fikonandom-paritra ny antokotiko Madagasikara zay tafiditra tanteraka ao anatin'ilay fameloma maso ny antoko
zay efa manelingelina ny sasany moa mahita an'izy io am'izao fotoana zao kanefa moa zany nilazanay foana hoe ny atoko tiako Madagasikara de velona miaina ary tena mitsinjo sy mitazana sahady ny zavatra mety hitranga rapitso efa manelingelina ny sainy sasany araka ny teneniko teo kanefa moa zay ny magnatokony antoko dia miezaka trano zany zahay manao an'izay famelomamaso zay nataony fikarakarana rehetrarehetra satria efa ela ihany koa nangetahetany vahoaka ny Toliara zany fitsidiany Andriamatoa Marc Ravalomanana zany satria tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa hoe atokako any Toliara ndray amtindra mitoraka ty araka ny filazany fankalazana ny tsingeritaona naterahany de tamin'ny 12 ny volana Desambre zany satria raha tsaivina faniry de heritaona lasa zay no nanirahany Andriamatoa Marc Ravalomanana anay ihany koa bureau politique nanatitra ilay fanomezana tany amin'ny toeran'iny any Ampania Andrefaniny ny mikasika an'ireo fanomezana zay nomena an'ireo havana zay miatra ny tsy fampatsakafo tamin'izay fotoana zay tamin'ity taona ity moa dia izy vata tenany manokana mihitsy ny tonga tao Toliara ny andeha hizara faliana sy fitiavana ho an'ny vahoaka ny Toliara ary ny zavatra nahagaga sy natalanjona ary somary nanahirana ny sainy ataontsika hoe ny avy tery an-daniny zany hoe ny eo amin'ny fitondram-panjakana dia ny hevitra mihitsy fa tsy iraika na tsy ho taitra amin'izany fahatongavany Filoha Marc Ravalomanana zany vahoaka ny Toliara ka nafahana natanteraka an'ireny fitsenanana angotrokotroka ry avy any amin'ny aéroport tadidio fa raha tsy diso angamba ny 10 km na 7 km anoany raha avy any amin'ny aéroport mandrapatonga ny any amin'ny Magro zay ny tsenan'ny olona azy tampilaminana ary tsy nisy mihitsy ny ataontsika hoe fanelingelena ny ordre public fa ny fiara afaka nandeha na de ny roatra nanaraka azy nandeha tongotra avy any amin'ny aéroport mandrapatonga ny tany amin'ny Magro reo vahoaka ny Toliara maro de maro ary mikikika miantsoantso famonjena amin'ny président Marc Ravalomanana ankafaliana tanteraka nanarahan'ny olona azy ny sitrapo amin'iny ainandro ny gaingaina be niarana ny ainy zany tazanay teny foana ny mpitandron'ny filaminana tamin'io andro io fa de nampalahelo raha moa araka ny tsilontsofina inonay tao toerana de nisy an'ireny polisy vavy sy gendarme reny moa tsy haiko na nentan-kafaliana na tena ao anatin'ny fo fa de variana nakasary ny Andriamatoa président Ravalomanana nanofa hofatanana de ny zavatra nampalahelo araka ny tsilontsofina inonay de voantso ny lehibe tany amin'zareo hoe fa inona ty ataonareo tsy azonareo ataony makasary sy mitsikitsiky mampalahelo zany zavatra rehetrarehetra zany tena nazahoanay loha ranom-baovao tena maropototra mihitsy zay zavatra zay ny ainany ny alakamisy ny tsenanan'ny président Ravalomanana avy any amin'ny aéroport iny ary tena zay nalazaiko zay hoe nanehoany Toliara fietsika tena tsy nampoiziny maro satria misy ny avy ao anatin'ny fitondram-panjakana tena fa miteny mihitsy fa de azy ny vahoaka ny Toliara ary tsy nampoiziny mihitsy zany ny fisehoany lay zavatra nasehony vahoaka satria tena efa mangiry firy le vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ka dia namoaka an'ireny tao am-pony rehetrarehetra amin'ny alalan'ny antsoantso araka ny voalazako teo fitarainana amin'le fijaliana mikasika ny vidim-piainana zay iainany andavanandro tanteraky ny andro alakamisy iny tsisy tomika hazony président Ravalomanana natao tsara ny nanararoatra ny amaron'ny olona tonga ny roatra nanantona azy avy any amin'ny aéroport mandrapatonga ny teo Magro nanao kabary politique satria de vory-lanina ny olona teo fa de mbola nanaja ny fandaminana sy ny fandrindrana araka le volazako teo hoe ny alahady 12 ny volana Desambre no fotoana ny fanomezana anakalazana nylay tsingeritaona naterahany iarahany am'ireo pombany antokotiko Madagasikara sy ny vahoaka ny Toliara ray manontolo zay vonina ifanatrika sy izaran'izay afaliany zay nataoko teo hoe tsy nandika mihitsy an'le fandaminana efa natao zahay fa tanteraky ny alakany misy iny fa saingindrisy araka le volazako teo fa ohatrany varatra ny latsaka tao amin'ireo mpitondra sy ireo tompon'andraikitra tao Toliara ary ny tompon'andraikitra taty amin'ny foibe mihitsy iny zavatra nitranga tao Toliara iny ka lasa nandraisana fanapahan-kevitra tsy voahevitra satria dia nialy ny Zoma de akory ny agagana sy ny ateranay fa de nisy fanambarana tao amin'ny télévision teo an-toerana zay nisehony préfet sy ny gouverneur nanatrika teo moa natrehan'ireo OMC zay nilaza fa misy fepetra tsy maintsy raisiny eto an-tampon-tanànan'ny Toliara dia tsy fahazahoana ny mivorivory mba ho fandaminana amin'ny ataontsika ordre public aloha zany aloha ny resahana teo ray de mba hiarovana sy tsinjovana ny amehana ara-pahasalamana gaga sy talanjona an'izay satria mbola tsy naheno aloha zany zahay hoe nisy fanapahan-kevitra noraisina nilazana fa tafiditra ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ny tanànan'ny Toliara
satria ny alakamisy araka ny voalazako teo dia tanteraka tsisy tomika ny fitsenana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana nanaovana ny fitaterazana tanàna ary tsisy mihitsy ny korontana tamin'izay fotoana izay ka mety hoe nietretina hoe noho ny vokatra nataonay ny zavatra natao alakamisy dia niteraka korontana ka nanelingelina ny fifamoivoizana ny ordre public zany hoe ireo fepetrany raisina tamin'ilay fanapahan-kevitra aloha zany dia fa hita fa tsy mitombona avokoa zany rehetrarehetra zany moa rehefa avy eo dia narahana hoe nijerevanay moa zany hoe tsy maintsy mitaky fampiresahana satria rehefa namolavolana ireo hetsika tao tamin'ny 12 décembre io ny mpandrindra sy ny resaka fikarakarana teo toerana dia nanao taratasy fampilazana satria zoany antoko politika anankiray no mikarakara fikonan-doha ao amin'ny toerana misy azy na ao congrès ny anaran'io na le nolazaintsika teo hoe redémisation zay moa dia efa fameloma-maso ny antoko ary indrindra atao anatin'ny toerana anankiray ho an'olo tokana na lieu privé sécurisé ao anatin'ny efitra tokotany mifefy io zany dia natao taratasy fanambarana io fampilazana io ny 6 décembre zany hoe voaja tsara mihitsy le fepitona hoe mila 7 ora mialoha ny fampilazana 7 ora zafady zavatra nagaga nefa dia tsy haiko na akanosana na zavatra efa kajikajy politika natao fa ny zoma fa 10 ny volana décembre efa any amin'ny folakandrony amin'ny 4 vao nalefany avy any amin'ny préfecture zay ny soniavy ny lefitry ny préfet ny fanambarana ny laza fa hoe tsy azonareo atao io etsika ataonareo io satria mba ho fitandroana ny filaminam-bahoaka tsy olazaina tsony zany tao anatin'le taratasy lay amena ara-pahasalamana satria amatotra azy manko zay fanambarana zay satria tsy mbola misy arrêté na décision ny raisiny teo anivon'ny faritra tsy mandrefana nilaza fa miditra ao anatiny amena ara-pahasalamana ny ao anatin'izany faritra zany ary na ny fiainan'ny vahoaka andavanandro ara dia nahita fa dia baranana tanteraka tsy misy ny fanenjenany olona tsy manao kasibosy fa dia hita mihitsy zany fa hoe fanapakevitra politika le izy na izany na tsy zany ara dia niezaky ny tompon'andraikitra zay nandrifan'le taratasy mba iona ifanazava amin'ireo tompon'andraikitra zay namoaka ny lizy mampalahelo raha tompon'andraiky mpanjakana ambony ohatrany hoe ny préfet nyreo manapa-kevitra tao anivon'ny OMC no niandry an'izay fotoana faran'izay mihitsy satria io ny dernier jour ouvrable de la semaine dia natao mihitsy hoe amin'ny 4 ariva no notifiena le olona dia samy miparitaka amin'izay tsisy ambrao tsony le tompon'andraiky mampalahelo zany tena laso zany akanosana tanteraka zany amiko hoe mamoaka ianao fanapa-kevitra dia ny zavatra ataonao voalohany dia mandositra tsy ombrao tsy vonona koa ny fanatrika amin'le tompon'andraikitra mba hifanazavana hoe inona ny tokony azo ifanarana inona ny tokony azo ifanarana satria manana andraikitra ihany koa zay raha resaka filaminam-bahoaka no ayaya dia ao anatin'ny toerana mifefy io izany maintien de l'ordre public zany dia asan'ireo tompon'andraikitra eo atoerana manome baiko ny préfet amin'ny alanany OMC manatanteraka ireo mpitandro ny filaminana fitandrona ny filaminam-bahoaka asany zareo tanteraka zany fa tsy misy olona niliany zareo andraikitra amin'izay na izay ihany koa nefa dia zay na vonona tanteraka andray an'le andraikitra hoe ny olona ao anatin'le toerana zay ho avorinay dia antoanay ny filaminana ao anatin'io fa nivelan'izay kosa raha sanatria misy ny mpanararoatra na animbazimba na sanatria nakorontana zay filaminam-bahoaka zay zay nataoko teo hoe andraikitra nle tompon'andraikitra isanambaratongany kanefa araka ny voalazako teo dia tena tonga dia tsy olona anketsirano fa akanosana tanteraka satria tompon'andraikitra ambony tahaka ireny no mandositra ny brao tsy te iona amin'ny olona ifampiresaka dia tsisy tratra moa zany natao amin'ny préfecture makany amin'ny gendarmerie no ny amin'ny gendarmerie manao hoe manatanteraka baiko zay satria tia ny taratasy avy any amin'ny préfet dia lasa manao an'izay fangala-pery zay ny zavatra natao nandritra ny fotoana io afofoeziko ihany nresaka tahiry kanefa moa zavatra ny atrea maso ny ainana le izy dia tiana ho tantaraina dia nialina sabotsy rehefa andeha mola andeha karakara ny fanomanana ny alahady zay dia naheno ihany koa avy any amin'ny tompon'andraikitra satria tenako moa ny tompon'andraikitra ny MBS atemy national dia niantso le tompon'andraikitra ny station tao hoe réquisitionné ny gendarme afana navoaka daholo ny olona niasa tao anatin'ny magro fa tsy azo hidirana ho ny ato amin'ity toerana ity dia tahitra moa ny tena amin'ny matompon'andraikitra ny tena satria tsy notifie hoe nisy lettre de réquisition nafahana nanakatona na tsy afahana miditra ao amin'ny magro zay toerana misy any MBS midina tena toerana moa zany zay na dia efa somary alinalina hitantsika tamin'ny sary teo ny fotoana dia mampalahelo moa fa dia zandrikely soletinant zay moa nanatrika anany teo araka ny tamin'le sary teo dia nazandry ary izy amin'ny andraikitra saniny dia nizana najaina hoe manatanteraka baiko ianao fa ny zavatra mampalahelo dia hitanao fa tena miambakavaka tena hita tokoa fa tena tratra ny pression
satria ankizin'izay moa nampatsahivoko teo hoe matory any ankizy reny noranjan'ireny marobonatrana ny gradiny reny nivoaka tany amin'ny école reny misy fampianarana nomena azy misy ny toromarika omenany reny hoe zao ny fomba fanatanterahana ny baiko ary malala ihany koa reny hoe inona ny baiko azo tanterahana araky ny lalàna fa tsy hoe rehefa baiko midina dia maintsy tanterahana fa tena nampalahelo moa fa dia niambakavaka teo le sous-lieutenant kely manao zay mandeha kanesa anao any amin'ny lehibe anay le lehibe min'ny tsy fantatra hoe iza ny anarana fa dia makanesa any amin'ny lehibe anay enao nefa manatanteraka baiko miatrika an'le olona eo tsisy lettre de réquisition ary manatanteraka baiko ambava na le hoe ina moa zany hoe instruction verbale tsy ny famaly taminy nataonay fa dia hoe asomenareo fotsiny zany ny andraikitranareo fa ny zavatra azo natao aloha zany dia tsy tanteraka ny fanomanana tamin'ilay toerana tokony anamboarana ny omanana ny alahady vao maraina amin'ny enina maraina moa zany dia fa avy ny herim-pamoritana consigné ny camp feno ny sampanandalana rehetrarehetra na ny polisy na ny gendarme moa ny tena maro anisa teny an-toerana dia reny hitantsika teny tena vonona tanteraka fa anakana ny tsy afahana antanterahana an'ilay etsika araka ny voalaza teo niezaka ihany izay ny nanantona ny tompona andraikitra mba hanao fifampiresahana satria zay olona rehetrarehetra vao mivorivory tsy mioatra ny 500 dia reny bomba ny mandatsa-dranomaso reny natao ny ezahana mihitsy zany ny tsy ahitana taratra hoe betsaka ny olona atao toliara ny saika andeha hamonjy an'le fotoana araka ny voalaza teo fa dia ny ezahana naparitaka mba tsy ho hitan'ny rehetrarehetra kanefa izay nanatry maso dia nahita fa vahoakanarivony amanaliny ny tena nyrohatra satria na ino an'ilay antso tena mpahatongavan'ny président Ravalomanana hoe amin'ny lahady tsika no miona fa amin'izay fotoan'izay no anomezako anareo ny afatra sy fampitafako aminareo no ny fatahonana an'izay fiaonan'ny président Marc Ravalomanana amin'ireo vahoaka maro liana dia liana zay no natonga an'ilay baiko milatsaka avy aty amin'ny folobe milazany hoe ataovy izay moyen rehetrarehetra na ara-dalàna na tsy ara-dalàna andravana tsy afahana manatanteraka ny fivoriana io dia reny moa zany izy dia mbola misimisy kely aloha vatsindalana no entina viany faniry fa dia nitelona zany bomba lacrymogène zany ny tena satria dia setroka manjavona ny rehetrarehetra teo fa dia tsy maintsy natrehana zay satria ny fampiresahana tamin'ilay commissaire zay azoko lazainy hoe tompona andraikitra tsy ololom-poana zany commissaire de police zany fa na ny valy teny nomeny ara tena efa hitanao mihitsy hoe mifangaro ilay fampiarana ny lalàna sy ilay fandraisana baiko satria ny fanatanterahana ny lalàna dia tokony misehatra ao anatiny hoe lalàna manao ao ilay ampiarinao fa tsy ny hoe rehefa nanome baiko satria nahazo velon-kanota noho n'ilay famelana malalaka n'ilay fitsenana ny Marc Ravalomanana tany ritry ny tao tanàna ny Toliara ka nanaitra ny rehetrarehetra fa naninona no navelana ampiseho an'ireny fihetsika ireny vahoaka ny Toliara kanefa tsy resy toaina ilay izy tsy azo ny foanana intsony reny zavatra nitrangana alakamisy dia nanakana na hoe niny kodona niny kiatra dia tsy azo natao mihitsy nanatanteraka n'ilay etsika tokony natao ny andro alahady eny fa hatramin'ilay lazaina teo hoe ahoana moa ny any ambavana commissaire central no anandao hoe ao amin'ny magro zay fantatra ny tsara fa toerana olo-tokana Andriamatoa Marc Ravalomanana zay ankalazany anniversairany ao amin'ny toerana misy azy dia nivaly teny hoe zany anniversaire zany any an-trano ny fankalazana an'izany dia zao hoe efa misy lalàna indray nga ohatra mametrany hoe zao ny endrika zao ny isan'ny olona zao ny toerana ahafahany olo-pirenena anankiray mankalaza ny anniversaire indrindraindrindra ihany koa tsy olonom-poana le olona fa olona manana ny sata manokana mafilopirenena azy teo aloha ary tsy nanao an'izany eny ankalamanjana amina toerana publika fa ao amin'ny toerana izay ho anazy dia fa hita mihitsy hoe fanapara-pahefana fanitsaka tsanany lalàna ary tena na fampiasana hery famoretana zany ny zavatra ny atrehana sy ny ainana tany Toliara na zany na tsy zany ary angamba maranako azy faniry fahombiazana tanteraka ny dia natao tany Toliara satria nandritra an'ireo fitsidiana rehetrarehetra nataonay na teo atampo-tanàna ny Toliara na tany Ankiloka na ny tany Abeza dia natsapana fa tena miandrandra famonjena ny olona miandrandra famonjena le vahoaka ary ny fahitana ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana tany atoerana dia ohatrany hoe tia ny Messi anavotra ny tia fireneny tia ary dia tsy hay moa zany na inona tsy ino ny sasany fa tsy nitondra fiaramanidina izay tany ka hoe nandatsaka orana fa vavaka no nataony président Ravalomanana miaraka tamin'ny vahoaka hoe tsy amelatsika rehereto Andriamanitra mamindra foan'ny vahoaka ny tsy avela hijaly fa minonareo fa hilatsaka io orana io fa fahagagandro
anika za azo anarana daholo zany am'izay toerana nalehanay hoe mirotsaka ny olana de hoe orana ny marikaravalmanana ataona moa fa zany fa tsapahan'ny olona any ambanivohitra nivokatra ny afalinya fefa elany tsy nahitan'zany ranonorana zany fa nanana karisana tany Bezara saika sahirana mihitsy ny fiarana andeha tany satria feno rano ny lalana nefa de andro maina gaingainana mambolana maro mba tsy lazana ny amantaona ny enan'ny vahoaka tany afapo izahay aloha tamin'ny iraka na de ninninina raha ny fanakatsakanana zay natao tanteraka ny fameloma-masony antoko ary ny tamin'ny fotoana farany faniry tena lazainanao fa saika nisy fandrika ihany nataon'ny fitondram-panjakana fa ity moa olona samy mba nianatra ihany fa nalefa ny tsy litsofony rehefa nahita fa somary nanohina ny maro na ny teto ato firenena na ivelany rehetrarehetra reny fihetsika natao tamin'ny fanakatsakana natao tamin'ny Andriamatoa Marikaravalmanana tamin'ny fankalazana reny fitsingerin-taona naterahany reny sy ny fanelingelenany ihany koa tsy nafahanay eo amin'ny tompona ndraiky ny antoko manao an'le redénomisation de nalefa ny olona modiny bitsika taty aminay hoe avereny ray ilay fangatahana nataonareo fa ohatrany metanana eritreritra ny OMC élargie fa nome lalana anareo zay nataoko teo hoe olona samba nahitany zany fianarana ihany sika fa fantatray tsara mihitsy le izy fa fandrika natao anay zany hoe natao ndray ny saika nomezana anay alalana taty amin'ny fotoana farany de iny nentina nadovatena rehefa aveo hoe nanome alalana ihany zahay fa zareo mihitsy tsy nanaika niditra tao amin'ny magro tsony fa izay koa moa efa nanomana toerana hafa nafanana natanteraka n'ilay redénomisation ny andro talata ary tena mbola navory lanina ny pikatroka satria etrereto andro talata andro fiasana fireny olona mbola manarivony reny ny olona tonga ny atrika an'izany redénomisation zany fehany tanteraka ny iraka faniry ary isoran'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fa ny vahoaka rehetrarehetra amin'ny lalam-pirenena fafito zay narahanay rehefa nyody moa zany de mangasiasy nangetaheta mafantatra hoe andalo amin'ity lalana ty ny Andriamatoa Filoha Marikaravalmanana fa vao misy olona mivory de fa manakana kanika na taraiky ny dia ary saika tsy vita tao anatin'ny 2 andro ny fodina avy any Toliara mandrapatonga ty Antananarivo tsy zay mihitsy ny tena tiako evina am'le fanontaniana manaraka Courteau Jean-Claude ny amin'ny hoe nandritra nareo nakany de fa betsaka ny etaetan'ny olona hoe ho avy aty ny antoko tiako Madagasikara nandritra ny fotoana tany ary ny fotoana ny verenana de misy mihitsy ara hoe fijanonana ny Filoha Marikaravalmanana zany teny amin'ny lalana samy hafa teny de ny tsena kely teny an-dranovory de nandalo anambala vao sy ny sisa lay ambiance la etaetan'ny olona Andriamatoa Mpandrindra nasionaly angamba ny tena mba tsara votra hoe satria betsaka ny zavatra ny ainan'ny olona hoe tena marary le vahoaka sahirana ary misy aza ny teny mihitsy inona moa votra sa inona no hoanina tsy sakafo ianao ngamba amin'ny mahavavolombelona ny ainany zava-misy Andriamatoa Mpandrindra afaka mba mitantarana zany tena etaeta natoraly ny antson'ny olona zany amin'ny président hoe tena tsy itsony ty fa tena reraka zay président tena anisany tombondahany ho anay délégation mamitany reny iraka reny midina any amin'ny fotony indrindrandrindra ho an'ny Andriamatoa Marikaravalmanana filoha mpanorona ny antokotiko Madagasikara ireny fionana mivantana amin'ireny vahoaka any amin'ny fotony reny ary zay nataoko teo manelingelona ny hafa izy satria tsy misy mihitsy ange fiantsona olona faniry hoe tongava daholo ny mivory fa vao mijanona fotsiny satria io moa zany de anisan'ny zavatra mahafinaritra ny Filoha Marikaravalmanana ny mijanona na isotro kafe ihinana mofo gasy fa vao migadona eo amin'le toerana anankiray ny fiara de mirohatra ohatran'ireny tateny mitangorona reny ny olona ary tsy azonao sakanana fa tena mamoaka ny ao am-pony ary tsisy zavatra hoforonina fa de tena hoe zany raha toanana fotsiny sisa ny zavatra resahana fa raha tena hoe ny zavatra avoaka ny vavan'ireny olona reny de tena manahirana ny amoakazy an-gazety ara fa irenenitsika reny santionany fa mikaikaiky ny olona tsy takina ho tafena afenina intsony ny fijalim-bahoaka amin'ny fiainana andavanandro tena zay natao hoe efa sarotra angamba ny teny hoe tsy efa manerana ny Madagasikara mihitsy misy an'izay fikaikaiky ny vahoaka amin'ny tena hoe fiainana andavanandro ny vidim-piainana tsy laitra intsony reny mpianakaviana zany moa de ny ranomaso isa tsy latsaka amin'le fitarainana ao ataony ka zay nataoko anao teo hoe raha ny lalana rehetrarehetra nandanana iny angamba ny janonana de na 10 andro any avy any Toliara mandrapatonga ny aty Antananarivo tsy vita fa ezana ihany moa zany anomezana fafampo sy enona ny reny olona reny na de araka n'le voalazako teo saky tovizany vahoaka rehetra manerana ny nosy izay fikaikaikany amin'ny lafiny rahabidim-piainana zay ho fanairana ny fitondram-panjakana nefa reny zavatra reny raha ny marina satria izay foana moa ny natao hoe ny aty amin'ny resaka ny fanoerana sady miaino
no mitsikera ary ny famoahana ny aty am'sehatry ny fanoerana an'ireny vaovao dia tokony ho tombondana ho an'ny fitoram-panjakana satria manahitra azy fa ny zavatra mampalahelo ifandresako teto foana hatramin'izay ireny ny tatitra tokony ataon'ireo solom-bava-bahoaka manohana n'ity fitondrany ity fa tsy sanatry ny vava tsy mino kosa izahay hoe ireny solom-bava-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny RD zay ataoko hoe asa moa ireny angamba mety efa tsy sahy ihany koa nge zany midina any amin'ny toerana voafidy azy fa raha midina any reny dia maheno fa moa ve mba mitatitra sy mampalala ny zava-misy maro ny amin'ny mpitona fanjakana zay tokony hitondra vahaolana mikasika an'ireny vahoaka reny fa zarany olona izy tsy mahay manavaka ny olona any toerana hoe iza ty olona ity fa zay tonga eo aminy dia olona azo ny tarainana ary indrindrandrindra koa moa fahalalany sy ny fatsapan'ny olona enina ombieny ny fahatsarovan'ny olona ny hoe tamin'ny androny zany fitondran'ny président Ravalomanana zany niadana izy nyaina izy afaka nampianajazy izy tsy nanana olana ratsakafo izy dia mieritreritra izy fa ny fahitany sy ny fanatrehany any président Marc Ravalomanana io dia hitondra fanantenana sy famonjena ho azy ary manome tokoa moa zany sy mampanantena azy amin'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe andaontsika rehetrarehetra hiara hivavaka hifanome tanana mba hahafahantsika manatratrany zany tanjona entintsika hanarina n'ity firenena ity zay latsaka ankaterina tokoa amin'izao fotoana izao ka raha ny ambiance faniry ny tiany resahana dia tena mampietsi-po ary tena atsapahana mihitsy fa dia mijaly ny vahoaka malagasy fa ireny moa atsipy reny teny reny any am-pony malala dia anafahana ny tsirairay avy amin'ny anjara andraikitra tandrify azy mba tokony hitondra vahaolana fa tsy hovariana hifanenjika lava etontsika tsy ny fanenjehana an'izay zavatra rehetrarehetra ho ataony Filoha Marc Ravalomanana sy natokotiko Madagasikara zay tsy mikendry afa-tsy ny amelo maso ny antoko ary efa tsy nanafina mihitsy an'le hoe vonona ny akafahefana amin'ny fomba demokratika fa tsy mba nanomana mihitsy ny sanatry ny vavaka hoe hanonga-panjakana ohatrany mahazatra ny sasany kanefa izay fiomanana amin'ny fiatrenany fifidianana izay na dia efa mametraka ihany kosa nefa ireny fepetra rehetrarehetra ny lesahana ireny hoe tokony ho tanterahana ao anatiny mangarara tanteraka raha tsy laza fotsiny tsika mikasika an'ireo fandrafetana n'ilay CENI sy ny HCC zay efa mitampiteraka resabe amin'izao fotoana izao fa nazana tsy zany dia tsy maintsy miezaka ihany koa izay mba maitraka an'izay fitakinany hoe mba hipetrahan'ireo rafitra rehetrarehetra hikirakira sy hitantana an'izany fifidianana zany ho mangarahara ankoatran'le fahavonona anaraka ny lesahana eto fa nandroany na rapitso na afaka pitso na amin'ny taona 2023 no anatanterana zany fifidianana zany dia fa vonona tanteraka izay ato amin'ny tokotiko Madagasikara. Maraparana antsika amin'ity resaka tanontolo ty fa resaka kely ihany resaka politika mahakasika famborin'olo zay ihany Andriamatoa Mpandrina Ratsonal le vaveo fa nandalo any iosonareo dia tao fianaratsoa dia niaona tamin'ireo tompon'andraikitra ny antokotiko Madagasikara zany hoe raha nytao anatin'ny fandaharam-potoana dia any Toliary fa rehefa nandalo teny alalina teny dia fotoana nanararotana zany niaona n'ireo mpikarika sy ireo mpitarika any amin'ny faritra manahoana ny fahasalamany ny antokotiko Madagasikara tany amin'ireny faritra ireny Cordo io sy Fianaratsoa satria tena nisy tompon'andraikitra mihitsy marobe niaona tamin'io zany lazaiko anao teo hoe tsy kisendrasendra kory reny fiaonany reny fa etaeta mihitsy ary tena tsorona raha nakany Toliary Andriamatoa Marc Ravalomanana filompanorona ny antoko dia nandeha fiaramanidina ary raha ny alaviran'ny toerana dia tokony fiaramanidina ihany koa ny verenany kanefa moa noho ny fangatahan'ireo rantsamangaika misy ny antoko zay mandrafitra niny amin'ny lazaiko hoe lalam-pirenena fahafito iny nateo ara ny arirahana dia tena nafohy tena mihitsy ny filompanorona Marc Ravalomanana nanao hoe allo andeha sur route mba hitako ihany koa ny tena zava-misy marina fa dia nahita izy ny amin'ny ara-tsindalana raha nahita nareo tao anatin'ny reportage nataonay tena nampietsi-po fa iny tampiny orombeny sisany mba hitana anjany lalana misosa raha amin'iny lalana lam-pirenena lalana namboariny Filoha Marc Ravalomanana nidina mihitsy izy tamin'ny fotoana io nijery hoe izao ny lalana mbola hita fa nandritra zany fotoana zany araka andresahako anao teo dia nanetry tena mihitsy ny filompanorona niaraka taminay délégation nanao ny dimy verina nanao an'iny lalam-pirenena fahafito iny manapatokotanarivo zay ny lazaiko anao ny fitipitinina raha ny fotoana ny janonana fa raha isaky ny ataoko hoe renivohitra ny district toka mandalo ny tao Iosy mandalo ny Tsakara mandalo ny Ambalavao mandalo Fianarantsoa mandalo ny Ambositra mandalo ny Antsirabe raha ny janonana daholo zany rehetrarehetra zany tsy tonga taty zay raha tsy folo andro taty aoriana kanefa dia nizahana moa zany nandaminana ny fotoana fa ny fiaonana tamin'ireo bazy ny lazaiko anao reo no ahafahanay manamafiny eto hoe vonona ny rantsamangaika ny antokotiko Madagasikara manerana ny nosy ny fahitanay ihany moa zany reny fa raha ny akom-baovao sy ny tatitra tonga aty aminay dia fa samy miezaka ny mamelo masony antokony any amin'ny faritra rehetrarehetra fa miandro fotsiny fotoana angamba tsy dianay fa ireny efa hitantsika ny fahombiazana tany Tomasina ireny ny tany Toliara ireny le sendra nandalovany ireny hitantsika reny
zay ny mahatonga ana hoe vonina tanteraka hiatrika ny raharam-pirenena ny tokotiko Madagasikara zay ao anatin'ny heriny tanteraka amin'izao fotoana zao fa dia mbola entony manao kopapoka-tanana misaotra anareo rehetrarehetra zay nandray anay tamin'ireny toerana lalovany reny ary mbola mankahirantsika trano fa tsy maintsy hotratratsika ny tanjona iarantsika hiatrehana indray ny fanarenana ity fireneny ity mazava zay ny tany amin'iny tapany atsimo iny kanefa zao ny zavatra antranga Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny tamin'ny lahady hery moa zany ny zavatra antranga iny tamin'ny 12 volana desambra ilay fikasana tao Magrotoliary dia voarara zany ny antony dia hoe noho ny fitandrona filaminana sy ny resaka Covid-19 dia niova kely indray izy taty-aoriana hoe fitandrona filaminana zany taty Moramanga nefa mbola tsy niherina koa ny herinandro ny alahady fa ny lakamisy zany zavatra antranga zany taty Moramanga dia nisy famorin'olona zay no tanterahany antoko zay miaradina manoana ny fitondrana dia nahazo alalana somatsara mihitsiny akala manjana li izy ary dia tena hoe ny faly sy ny totorebika mihitsy tao anatin'izany ary dia nisy tompona ndraiky mpanjakana misy tompona ndraikitra ao anatin'izany antoko zany tonga tany atoerana ary mifantatra dia hoe maromaro tamin'ireo commune manodidina tao anatin'izany distrika Moramanga zany no nentina hiazo amin'izany fiona zany ary hoe fionan'ny antoko mihitsy iny zany hoe tsy dia mifanalavitra ihany le tary Toliara koa fionan'ny antoko mihitsy le tany Toliara tariany efa voasakana Toliary taty Moramanga nalalaka ny lalana ray zay dia faharoa ihany koa ny amin'ny hoe ao atoa Moramanga dia mbola manana olana ara-pitsarana mahakasika amin'ny valim-pifidianana efa niezaka moa zay teto tamin'izao Andriamatoa mpandrindra nasionaly resaka nitrangana Moramanga io hoe misy be ny tanàna voafidy ara-dalàna tao tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara ary efa namoanseny vokatra vonjimaika saingy ny teny anivon'ity na dia tsisy ary zay fanamarianseny tao Moramanga zay sy ireo kandida valo zay niarika an'izany fifananana zany dia nanao autosaisine ny TA zany na ny tribunal administratif dia nilaza ny tsy fahamarina ny fifidianana tsy fahatomboana ny fifidianana tao Moramanga dia ho averina mandraky teny androany tsisy an'izay na dia efa nitory ary le candidat tiako Madagasikara tany amin'ny conseil d'état dia tsy nahita ambaliny ary tsy miverina ny fifidianana reny ny zavatra roa samihafa Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny fomba fahitanao azy ianao raha teo fa afaka fa anisan'ny aina tany Moramanga mety manana information ambonimbony kokoa noho ny zavatra andresahako teo Corto efa andresahako teny am-piandohana faniry le hoe fanapakevitra sy ny fomba fisehon'le zavatra ny tanterahana dia fanapaha-parafana ary fanaovana mizana tsindrinila eo amin'ny fanapakevitra raisy ny fitoram-panjakana raha iverenako kely ny tany Toliara dia le andro ny nanaovana ny hoe saika nanaovanay an'ilay etsika dia nisy ihany koa ny taorina ny fitsenanany président Marc Ravalomanana ny Azoma dia nanantanteraka carnaval lehibe tao an-tampon-tanàna ny Toliara ny tao amin'ny sehatra ny ataontsika hoe fanabeazam-pirenena satria nankalaza ny hoe rentrée solennelle tamin'izay fotoan'andron'izay tsy misy fiahihina na filazana n'le hoe misy ny amena ara-pahasalamana ka mety atahorana ny mety fifindrany aretina zay ny mahatonga an'le hoe misy ihany ny mizana tsindrinila eo amin'ny fanapakevitra zay ho raisiny dia ohatran'izay ihany koa nandritra ny fotoana ny alahady zay ny saika nanatanterahana n'ilay anniversaire tao Magro nanapoana ny bomba matantsy dranomaso tamin'ny pombany Marc Ravalomanana zay saika hitra tao Magro dia olona narivony no mijery baolina mikanjany an-daboly zay melanelana 500 metatra monja resahana amin'ny commissaire tamin'ny fotoan'andron'izay fa hoe manatanteraka baiko zay tsy azo atao ny vorovory dia hoe monsieur le commissaire mandehana ianao 500 metatra zay inonay fa fantany sy hitany toerana io makanesa ianao an-daboly amin'izao olintsika miresaka zao fa baolina kitrany ao amin'izao fotoana zao tsy manan-kambara moa le olona dia miteny fotsiny rehefa zay ny baiko dia zay ny baiko dia mampalahelo moa araka n'ilay voalazako hoe tsy verenako tsony fa raha hijerevana koa izy amin'le lasainao teo herinandro mialohan'ny tany Toliara didiko tsara mbola tsy nisy famorim-bahoaka ohatran'izany nataony vice président national ny assemblée nationale ny Tao Tomasina zay fa andro alahady zay fa nitenenany olona hoe hoavina rehefa aveo ny fiverenany aretiny Tao Tomasina dia ilaza ndray izy nomenatsiny tsisy ahata amin'izay dia nisy araka nesanao tao teoriana tamin'ny herinandro teo le tao Moramanga dia ireny ny arantsika nahita reny zany hoe avy nandray fanapakevitra tany Toliara dia nanome malalaka ny Tao Moramanga tsotra ny valiteny faniry fatahorana ny lehibe indrindra ary efa miariary ary tsy miafina mivahoaka tsony le izy hoe tsy arakaraky ny fanakananareo an'izay etsika ataony
tombany Marc Ravalomanana ny tiako Madagasikara na ny fivezivezeny président Marc Ravalomanana am'izay toerana tiana lena akory ny anatsara endrika anareo manoloana ny vahoaka fa tena tsoroko fa tena erreur politique erreur stratégique anazy moa iny fo anay de hitanay fa vao maika mampisongadina ny fitiavany vahoaka ny antokotiko Madagasikara zay tarihany président Marc Ravalomanana reny fetsika ataony fitondram-panjakana reny raha milaza manokana ianao mikasika ny Moramanga de fa ombenombeny resana teny reny ny taratra satria tanàna tsisy mpitondra Moramanga am'izao fotoana zao satria ny be ny tanàna voafidy zay tamin'ny alalany antokotiko Madagasikara atra amin'ny androany de mbola tsy tafapetraka amin'ny toerana misy azy noho ny etraketraka araka ny volazanao teo fa ny senina moka an'ilay vokatra vonjimaika nanamarina fa ny antokotiko Madagasikara zay tarihany be ny tanàna Ihaja no lany tao anatiny fifidianana tsy nisy candidat na iray raha tamin'ireo sivin'ny mpaninana no nanao fitarainana PV tsisy resaka fitarainana réclamation nandeha ny vokatra navoakany seni lany ny candidat tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara ny andro ny vokatra tena ino amin'ny definitive tany amin'ny teatany Thomasina tany atoerany mihitsy ny tenako tamin'io faniry raha ny tokony izy ny raha raha-pifidianana rehetrarehetra tsarainy eo anivon'ny tribunal administratif de mipetaka amin'ny petadrindriny eo amin'ny tribunal misy aroapolo eo angambany tamin'izay tadidiko tsara ny raha-pifidianana tsaraina atao amin'ny teany Thomasina tsy mba anisan'ny voasoratra teo amin'ny petadrindriny tompoko ny kany Moramanga ambony vohatra io de tam'izay kosa moa zany hoe andeha hijery an'izany voka-pifidianana zany ve de tonga mihitsy ny délégation avy taty Moramanga nandeha hijery an'izany mba hoe afaliana hijery an'izany proclamation officielle ny résultat ny mahalany ny be ny tanàna atao tapitanàna Moramanga indrisy nefa fa fombenombeny namerenako an'ity fa adiny ray ny fahatarana tamin'ny famoahana an'izany vokatra zany tao Thomasina zay fa nasalasa saina ihany fa misy inona fa vao natao moa ny filazana ny vokatra de ny kany Moramanga io navoaka voalohany rehefa namoahany tribunal administratif hoe noho tsy fahatombanany sy ny fafenony fepetra teo ny fikarakarana ny fifidianana de tsy afaka amoaka ny vokatra ofisialy ny Moramanga fa amerenana kosa ny fifidianana zay nahankona tanteraka ny mpiainy vaovao na izay délégation tonga teo raha moa dia zay le hoe didy tsy azo valozana ve na zany na tsy zany ara nampiakatra ny raharaha teo anivony conseil d'état ny candidat-nay de mandriky tiany androany tsy hitaverina ny fifidianana tsy navoaka ny didim-pitsarana milaza fa hoe tsy nitombony ilay fanapahan-kevitry ny teaka miverina any amin'ny fanapahan-kevitry ny vokatry ny seni hametrana ny be ny tanàna voafidy ary tena tsorona ihany koa fa tsy misy akory ny fahasahiana mametraka PDS fa ny zavatra misy de ilay be ny tanàna efa lany mandat na vita mandat roa taona efa hiakatra amin'ny faraka ambin'ny folo taona angamba nitondran'io be ny tanàna io zao fotoana zao zay be ny tanàna symbolique tena naova kopa tanàna kely ianao misy osolofo satria namana loatra ianao fa io no mbola apetraka ao Moramanga am'izao fotoana zao fa saingy tsangan'olona sisa fa ny adjoint rehetrarehetra manodidina azy eo de IRK daholo mitahi fa lasa koradana fa misy ray aman-dreny be zay moa nitazona ny toerany adjoint ny maire atao dia mba fampahafatesana moa zany izy ary mbola miara-miondrika ny fianakaviana ny tenako am'izao fotoana zao satria anisan'ny ray aman-drenina vita tao amin'io faritry Moramanga io izy fa tatio arina dia mbola naova kopa-tanana eto ihany koa satria be ny tanàna ny dimiasiko tamin'ny 99 satria efa nitondra an'io tanàna io ihany tamin'ny 99 2003 mbola naovako salut eto ihany ianao monsieur René zay olona be ny tanàna ny soloko tamin'ny fotoan'andron'izay no miverina ndray no mitondra ny tanàna ny Moramanga am'izao en tant qu'adjoint au maire de ho anay izy dia karazana fametsifetsena sy ny tsy fanajana ny safidim-bahoaka raha samy fitondrana ka hitany fa feno ny fepetra afany mametraka PDS de tokony ametrahany PDS ny Moramanga zay hitanay nefa farany lalàna de tsy afaka ametrahany mihitsy ny PDS ny Moramanga satria famerenana fifidianana ny resahana raha sa ihany kosa nefa ry zareo averenina androany narapitso ny fifidianana Moramanga fefa vonona miandry an'izany ny vahoaka satria mila be ny tanàna olom-boafidy ny tantana ny tanàna io fa ity mody sady tsy mandray fanapahan-kevitra PDS tsy mamerina ny fifidianana nefa mametraka ny olony IRK ihany tantanan'le tanàna de anganga kosa tena fanaovana tsinitsinina ny safidy-bahoaka ao Moramanga nanao fitsidratany zay faranerinandro teo satria seka nisy diany koa moa no manina nidina tany Moramanga fa no tsy favony fepetra satria rehefa manao zavatra mila fanomanana de ny aino ary na io ny fitarainan'ny vahoaka tao fa tsy aritra tsony ny vahoaka ao Moramanga hitaky ny zoany izy amin'ny fametrahana ny be ny tanàna olom-boafidiny na ireo candidat ny faninana tamin'ny tiako Madagasikara am'izao efa mivondro namoaka an'izay fanambarany zay hoe tsy jerevanay loko politika ny tanànanay fa rehefa io aloha ny lany de aloha io ny apetraka
fa izay tsy tianay hoentin'olona efa lany mandaa sy reto firafitry ny mpitantana ny tanàna kisaritsariny olona tsy voafidim-bahoaka no apetraka fotsiny atao tery vaimanta satria lehibe ny tanàna teo aloha apetraka eo symbole fa ny staff manodidina azy dia tena tsorona marindrano fa olona ny herikavoko no apetraka eo satria zay nga mahatonga amin'le fitenenana hoe tsy malala menatra ary tsy manaiky resy. Inona moa zay tanàna anankiray ao anatin'ity fireneny ity mba ho tantanin'ny tiako Madagasikara fa tsy avela mihitsy zany zay ahafahan'ny antokotiko Madagasikara maneho sy manapirofo fa afaka mitantana ny tanàna ary afaka mampandroso ny tanàna ny mpitondra voafidy amin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara. Fa izahay eto de mitaky ary miompeo amin'ny fitakindro vahoaka Moramanga zay mitaky ny hoe hajao ny zoany satria zo fototra nanatanteraka fifidianana ankitsimpo ny olona tao Moramanga ny safidiny zay olona tia ny tantana ny tanàna io kanefa soparana amin'ny alalan'ny didim-panjakana na ny hoe fanapahan-kevitra tsy mitombona ka raha sa dia avao ny vokatra ny fitsarana tany amin'ny Conseil d'État na nahazo rariny zay na tsy nahazo rariny na rasa dia apetrao ny PDS raha hitanareo fa feny koa ny fepetra afahanareo mametraka an'izany PDS zany fa raha tsy zany kosa da apetrao ny mera voafidim-bahoaka mba ahafahany manapirofo sy mitantana ny tanàna satria vokatra le lazaina teo dia nalalaka ny famorim-bahoaka tao marina fa nibe ny tanàna dia mety resahany sasany angamba mbola many fifezan'ny préfet zany fa mbola tsy maintsy misy ihany koa nefa ny fangatahndalana ny fanatanterana zavatra dia mety nieritreretin'ny sasany fa manelingelina azy ny fisiny mpitantana ny tanàna amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara amin'izay tanàna eritreretiny fa anaovan'izay daniny kibony amin'le sitrapony tokony ho tanterahana ohatra ndreny famorim-bahoaka zay nanaovana mizana tsindrinila tao Moramanga reny. Eny ary zay moa zany de hoe anjarany rehetra no mandinika zay indrindra ihany koa manana andraikitra lehibe an'izay ny anivon'ny filakevim-panjakana amin'izay hoe fitoriana na hoe raiketa napetraka izay efa roa taona manko zay ny fifidianana be ny tanàna no tafapetraka reo be ny tanàna kanefa dia mbola tsy nivaly zay tokony hovaly ny anivon'ny filakevim-panjakana zany manoloana zany adefitra zay tokony andeha zany satria lay vahoaka mihitsy zany no karazany hoe tena tratran'ilay antso-jay ao anatin'izany fa ankoatran'izay ihany koa dia hoe tokony nanana anjara safidy tamin'ny fifidianana senatorial ny be ny tanàna sy ireo mpanolontsaina zay niara-dalana tamin'izany kanefa zany dia tsy afaka nisitraka ny tena hoe olom-boafidy mihitsy ny afaka mifidy zany tao anatin'izay député Cordeau Jean-Claude te hiverina amin'izay raha pirenena zany satria hijery todika kely ny 1.20 tsika efa resaka politika moa ny adevitra dia angamba tonga dia etoka any amin'ny resaka politika ilay izy raha raisina zany ty 1.20 ity dia nanomboka tany amin'ny fiandohan'ny taona no nisy ny fifidianana antenimerandolona ny antenimerandolona dia fantatsika tsara Cordeau zany fa dia nabe adevitra misy tao anatin'ilay hoe tsy fahataterahan'ny fenitra ahafahana miarika izany satria ny collège électoraux zany dia tsy feno satria dia ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina zay lalàna teo aloha ihany no ahafahana mibata n'iny fifidianana iny zany ny fifidianana teo aloha fa tsy tamin'ny fifidianana tamin'ny ray mitoraka ty satria tsy ampy ny eo anivon'ny faritra sy ny eo anivon'ny province zay voatondro ny lalam-pandrenana hiatrika izany iny moa zany dia na dia nalefa teny anivon'ny ACC aza dia tsy niraisin'ny ACC zany fitoriana sy filazana fandravana didy zay nataony teo anivon'ny antenimerandolona tamin'izany fotoana andrany. Isika raha teo dia nalala ihany koa fa tamin'ny volana aogositra teo dia misy ny fanovana ny mpikambana anivon'ny gouvernemanta dia iny fanovana iny 3 andro taorenana iny Cordeau Jean-Claude dia nisy fanesorana minisitra vaovao zay nabe adevitra tao anatin'izany minisitry ny Harena Kibonitany dia ny prime ministre ny lasa ny andraikitra izany fa taorinan'izay ihany koa hitantsika amin'izao fotoana izao tsy mety milamina ilay gouvernemanta satria dia misy ny fifandirana eo amin'ny ministra tompotorina sy ny vice ministre zany eo anivon'ny tontolo iainana ary tsika koa dia mahita ny skandale na laïcité de l'État amina ministra lefitra misahana ny tanora amin'izao fotoana izao ankoatran'ilay hoe tsy mbola mahavaolana ireo ministra zay nitendrena atao anatin'izany gouvernemanta izany mbola androm-panjakana ihany resahantsika dia tapitra zany ny mandany ny ACC
ACC zay nabe resaka teo aloha zay fitotaona non renouvelable araky ny ambaran'ny lalàna iny le hoe ACC azo raisina fa tsy mitombona dia mbola betsaka ny adevitra nateraka izany ary ny mpanao politika moa dia manameloka mihitsy ny fihetsika zay nataon'ny ACC teo aloha tamina fantsahana sy fandikan-dalàna sy fampandikan-dalàna zay nataon'izy ireo niova moa ny ACC amin'izao fotoana izao dia amin'ny akabeany sy ny akamarony dia saika ny mpanohana amin'ny fitondrana ary farany dia tapitra ihany koa ny mandat tamin'ny volana oktobra teo ny an'ny CENI zany zay komity voamera manokana pirenena zay misahana ny fifidianana voatony fa maly eo tena dia nefa indray mbola nitondrana fanamarihany tsy maly eo tena io satria dia betsaka ny andraiky mpanjakana sy olona akaiky mifanjakana tafiditra ao anatin'izany dia sy tateraka ilay fisaraha-pahefana na séparation de pouvoir zany hoe androm-panjakana efatra be zao zany no voakitika tamin'ity taona 2024 ny antenimieran-doholona ny gouvernemanta ny ACC ary ny CENI moa zany dia voamera manokana maly eo tena momba fifidianana fa azokatsiana ho andry ihany satria dia manana ny andraiky ny voatondro ny lalàna sy izay mandahan'izay zay raha hoe androm-panjakana resahantsika andriamatom-pandrindra nasionaly fijerinao an'ireo lafinjavatra ireo satria ny ainana tamin'ity taona ty avokoa zany rehetra zany resaka androm-panjakana no resahanao faniry kanefa izany rehetrarehetra zany no miantoko ny zava-misy sy ainan'ny firenena amin'izao fotoana izao miankina amin'ireo zavatra rehetrarehetra voalazanao teo daholo ny fampandehanan-draharaha sy ny fahombiazana sy fampandosoana nyity firenena ity raha ohatra ka tarafina avy amin'izay anao jeritodika satria tsika izao dia miditra amin'ny taona fahatelo ny amin'ny fitondrany ity fanjakana ity raha manao jeritodika tsika dia hatrany am-piandohana mihitsy dia efa nisy ireo olona araka ny resahanao teo hoe na ny firafitry ny CENI na ny fanapa-kevitra ny raisiny ACC raha tsy hiverina any amin'ny fifidianana rehetrarehetra ny fanesy teto tsika zany nefa nazana tsy zany tsy nasakana antsika nametraky ny hoe apetrao ireo androm-panjakana hitantana nyity fireneny ity ka hiandrandrany vahoaka malagasy ny fampandrosoana tamin'ny alalan'ireo vinam-piarahamonina zay naindraindra n'ireo kandida zay ny faninana ka dia ny kandida zay nandroso an'ilay UEM moa zany no lazaina fa lany tamin'izay zavatra zay ka nafanana metraka azy teo amin'ny fitondrana telo taona teoriny tsika dia mijery hoe aiza hoe tsika ao anatin'izany fampanantenana sy ny resaka fanateteranana zay vinam-piarahamonina tadidiko tsara fa nankalazany fa 5 taonany tamin'izay fotoana zay ny télévision rahavavy anankiray dia anisan'ny voasa niatrika an'izay ary ny lohevitra ny dinena tao tamin'izay dia tombanezaky ny taona voalohany nitondrany ity fitondram-panjakana ity tamin'izay dia efa niteny ny olana fototra zay tsy mampandeha ny raha-pirenena nandritry ny heri-taona nitondrany fitondrany io dia nanana ny antsoina hoe problème structurel na ny olana ara-drafitra hanazavako azy dia tsotra rehefa natao ny fampanantenana sy ny propagande nandritra n'ireny fampelezan-kevitra ireny dia anisan'ny kitihana sy naindraindraina tao ilay hoe rehefa tonga amin'ny fitondrany izahay dia ny voalohany laharam-pamehana ho ataonay ozy izy nitarian-daniny dia ny ampiena ny isan'io ministera io satria betsaka loatra zany ministera gouvernemanta misy ministera telopolo zany fa ena io atao 3 sa 2 mba ho politika ny fitsitsina tamin'izay fotoanandron'izay dia efa nametraka hoe misy tompona andraikitra ara-panjakana sy ny ara-pitantana mba mahay avy ao anatin'ny fitondrana io ka raha tanteraka tokoa zay faniriany zay ka lany izy ary dia tena lany tokoa moa izy dia ireny tokoa no natao fa tonga dia nanangana ny gouvernemanta voalohany zay nandrafitra ny rafety natao anatin'ny ministera 2 zany hoe ilay ministera gouvernemanta 3 ministera no natambatra tao anatinao ny olana mipetraka tonga dia hita mazava tsara fa hoe tsy afa miaingy gouvernemanta io satria ny loi de finance 2019 izay efa nilaniny antenimeram-pirenena mialohan'ny fifidianana dia loi de finance ny volavolaina tao anatin'ny firafitra gouvernemanta 3 ministerany anomboka hiasa nefa le gouvernemanta voalohany dia tonga dia natao reny fanambatambarana ministera reny nefa hiarantsika malala fa vao manova anarana ministera ianao na manambatra ministera ianao dia mikorontana ny fitantanam-bola-panjakana satria tsy maintsy anova organigramme ny tenako tamin'izay fotoan'izay satria ao anatin'ny sehatry ny fampianarana ara-teknika ny tenako natambatra tao anatin'ny fanabeazam-pirenena dia anisan'ny komite nanomana ny famolavolana n'ilay organigramme fa tao anatin'izay tena ny teny hoe zavatra presque impossible ty zavatra ataontsika ity satria raha politika na fitsitsina na le hoe politique d'austérité no eritreretin'ny fanjakana nanaovana an'izay fanerenany ministera 2 zay dia za moa dia samy teny hoe tsy misy an'izany structure efficiente no sady efficace
manao choix ianao na io efficace na io efficient fa nytany amin'ny efficience moa zany hoe ny mora vidy kokoa noho ny safidianany ty fitoram-panjakany ty de ny arantsika nahita fa ny taux d'exécution budgétaire ny 2019 nahitsika fa vitsy ny ministère natratra tany amin'ny 50% satria niraikitra teo amin'le resaka fanovandravitra nandeha ny organigramme nandeha ny nomination na responsable ny acteur budgétaire tapitra ihany ny taona vita iny mbola fiambakavakana sy tsy fahaizan-draharaha ve tsy maninona de tonga indray ozy izy anao satria idirako le gouvernement mois d'août tamin'ity taona ity efa orinona ny falaniny LFR loi de finances rectificative no nanova indray ny firafitry ny gouvernement de lasa telopolo indray zany hoe ilaina enina indray ny velarina de mbola nitovy tamin'ilay olana tamin'ilay fandraisan-draharaha tamin'ny fotoana design mahatonga ny olana amin'izao fotoana zao ary za efa namoaka koa tamin'izay fanambarana tany amin'ny télévision rahavavy anankiray hoe ireo ministère nareo vice ministère zay nisokafan'ireo de tsy afaka hiasy ireo vice ministère telo raha tsy any amin'ny mois d'avril 2022 natazomiko zany eto satria tsy misy toe-bola mihitsy teti-bola hiasan'ireo ministère ireo ny délai ny exécution budgétaire rahantsika fa angambany ho afaka 10 andro raha oisy de ho tapitra ny mois d'août ianao no manao remaniement gouvernemental ary nanova ny firafitry ny gouvernement de mbola andeha indray ny tapa-bolana ray volana nanova ny organigramme anao nomination efa bolana anao aménagement budgétaire dino moa izy le nipoka iny hoe tsisy vola ampiasaina fa de mitangolalitra sisy nataon'le vice ministre satria raha vao nikitihana fotsiny ny budget iny de tsy afaka mihetsika fa de aloha zany nitazomo le ministère atao hoe fa tompon'le vola teo aloha ny fampiasana azy fa de eteny efa hita mihitsy zay nataoko hoe tsy fahaizan-draharaha ve tsy fananana olona technicien afaka namola volan'izany fa nataoko hoe naneo amin'ny finance ave de tsy atsapan'izany hoe raha vao mikitika dénomination ministérielle tsika de eo bloqué daholo ny fampiasam-bolam-panjakana ka amin'izao fotoana zao zay nataoko hoe miankina amin'izany rehetra satria ny gouvernement no manatateraka ny politika mpanjakana entina iahina ny olona ara-sosialy ny ara-économique fa tsy misy hoe ny gouvernement zay tsy afa mihetsika ao anatin'ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny alalan'lela zay koa hoe fitavozavozanana ny tsy fahaizan-draharaha zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana zao anika na mikaikaiky ohatranay orana ny vahoaka ao anatin'ny resaka vidim-piainana sy ny asarotam-piainana isan-karazany dia tsy misy ny vahaolana satria ny gouvernement izay tokony hamany zany olana zany vantana ny vahoaka mihitsy no tsy afa mihetsika no ny antony maro le araka ny voalazako teo manampitrotraka an'izany ihany koa moa ino moa faniry ireny le lazaintsika tany am-piandohany hoe hatramin'izao tsika mbola tsy mazava ny politika mpanjakana hoentiny hitantanana ty fireneny ty niainga tany amin'ny EM zay vinam-piarahamonina iny dia ino tokony déclineny any programme général de l'état zay retraititsika hoe PEM moa ny saika nanaovana azy mandraiky tiny androany ary zay ny mahagaga sy mahatalanjona ny maheno ny fanehoan-kevitra ataon'ny resy olo mavambahoaka zay poselelaka amin'ny fitoram-panjakana zay samy lazany hoe tokony andry amin'ny 2023 ianareo vanao tombanezaka ny tsy fahombiazana na ny fahombiazan'ny fitondrana mialatsindry tompoko sy olombavambahoaka ianao mandany teti-bola-panjakana isa-taona izany hoe misy loi de finance annuelle eto averimberiko foana io dikan'izany tokony misy évaluation annuelle ny ataon'ny solomavambahoaka amin'ny nandanina ny volam-panjakana nandritry ny eritaona zay ny asany fa tsy nisy tetiko hoe loi de finance tonga de nanao loi de finance quinquennale ny filazazy hoe loi de finance 10 taona de any angamitsika vao manaiky hoe aloha tapitra fa isa-taona tokony misy ny tombanezaka ataony sy olombavambahoaka na miteny meram-pirenena hoe nisy volavolan-dalàna teto a navoakanay no laninay teti-bolam-panjakana no lanina tamin'ny taona X ataontsika hoe 2020 fa nisy 2019 2020 nisy 2021 de ny fandaniam-bola nandritry ny reny taona ny fanesy reny hoe zany mbola tsy hojerevanao fa ho angonina anaovana évaluation finale lany amin'ny 2023 do za hoe na le solombavambahoaka miteny an'le izy ara tsy hainy akory ny asany ary ny mampalahelo raha moa de misy solombavambahoaka samy teny aty amin'ny télévision de Tananarivo hoe tampina ve ny masonareo mpanohitra na tampina misy ve ny masonareo vahoaka tsy mahita n'ity fampandrosoana miazakazaka ty de misy raha matoa anankiray zay tsy tononoko anarana eto no za hoe mba sahy kely nge midina any amin'ny toerana na voafidy anao raha matoa solombavambahoaka sy mampanino any amin'ny tapatapany avaratra iny na voafidy anao miteny mihitsy ianao tamin'izay hoe mandroso to za hoe mba makanesa kely mba henonao ve ny fitarainan'ny olona ao anosy be raha tsy fitarainana fotsiny hoe tsy fandehanany raharaha-pirenena amin'ny raha ina moa zany ny raharaha-pitrandrahana mikasika ny fizahantany sy ny rehetrarehetra fa de hoe sandry ny solomavambahoaka reny no manampy mason'ny vahoaka amin'le hoe mandeha ny fampandrosoana de raha ny fotodrafitrasa moa zany ny dradradradraina
dia araka an'le voalaza teo hoe tsy zany ny filana fototra tena ilain'ny vahoaka apetrako foana ty hoe raha ny fitantana mpitantana zay mba tena hoe manana an'le minimum de connaissance amin'izany fitantanana zany dia mametraka foana ny hoe laharam-pahamehana amin'ny fitantanana raha zany hoe any amin'le satisfaction de besoin ny vahoaka de miaingana ny filana fototra tsy hoe tsy ilaina koa ny fototra fitrasa fa ny amin'izao fotoan'izao moa tsika de mahita fa na itsika raha latsain'ny fototra fitrasa nandanintsika vola satria tsika miazakazaka manamboatra ny kanja manara-penitra kanefa ny vokatra azotsika any amin'ny lafiny ara-pantanjahantena dia rahantsika malala reny fa ino moa araka ny lisan'ny sasany hoe tsy androany ny ahitantsika ny vokatra an'izany rehetra zany fa raha ny fahitanay sy ny fahatsapanay ny fikaikaika ny vahoaka amin'ireny fitsidiem-paritra ataonay reny dia tena mitaraina ary mila n'izay raha miresaka momba an'le olana fototra teo ianao faniry dia zay no nampifandraisako azy tamin'le hoe tsisy miracle raha izao ny toejava-misy eto amin'ity fireneny ity satria ny rafim-pitondram-panjakana tokony anatanteraka an'ilay politika mpanjakana satria zany ny andraikitry ny ministera any amin'ny artikla voalohany any amin'ny décret mametraka ny ministera anankiray dia hoe ity ministera ity dia nomena andraikitra anatanteraka ny politika mpanjakana ohatra zany fampianarana ampiatra ny politika mpanjakana mikasika ny fanabeazam-pirenena ny fahasalamana dia nikasika ny fahasalamana ka raha izay sampandraram-panjakana miandraikitra mivantana ny fanatanterana ny politika mpanjakana zay no tsafa mihetsika noho ny antony maro araka ny voalazako teo tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana mametraka an'izany hoe izao any ny fomba entana mitantana an'izany raha-panjakana zany dia tsy magagy tsika amin'izao fotoana izao raha lasa miodina tsy mety tafavoaky ny alina manahoana kosa ho an'reto raha-panjakana hafa zay ankina ny fiainam-pirenena ihany koa satria seni efa inona miteraka ny resabe tamin'ny fifidianana faran'izay natrehana teo ninninona no lazaina eto fa raha vety amin'ny atoko-panohatra moa miteny sy mitaraina an'ireny zavatra eny dia lazaina fa hoe tsy mahay resy tsy manaiky ny voka-pifidianana fa tsy verina tsony amin'ireny fanambarana sy ny révélation aveu maro isan-karazana nataon'ire tompona andraikitra nanjay andraha mavitsika atao anatin'izany fikarakarana n'izany fifidianana zany fa namoaka ny tsy fetezana zany fikirakirana ny fifidianana kanefa raha mbola miendrika izay zavatra zay no mbola hoetretintsika hoe hiatrehana indray ireo fifidianana mbola ho avy dia tsy antoko mihitsy ny fahombiazana sy fampandrosoana nyity fireneny ity izay dia efa mametraka sady ny eto hoe fotoanany zao mba tsy fanomezantsiny indray rehefa aveo satria izay foana moa ny zava-misy teto hatramin'izay nandalo ny valanaretina covid manome tolo-kevitra ny fanoherana tsy enona dia rehefa tonga tokoa riny tokoa dia hoe tsy fotoana ny fanomezantsiny zao ka io moa zany le hoe gouverner se prévoir dia efa adian'izao tsika dia hoana misy afisanany ratsy ny aviany soa ka adian'izao re tompoko rehefa hita zavatra mety ampiady sy ampilamina nyity fireneny ity dia areno fa tsy natoko-panohitra rery amin'izao fotoan'izao nefa mametraka ny ahiahy tsy havanana sahady mikasika an'izay mety ho fahombiazana sy ny mety ho fanekeny rehetrarehetra n'izay mety ho voka-pifidianana ho avoaka ny ho rafitra sadasada zay apetraky ny fotoana-mpanjakana amin'izao fotoan'izao mbola malalaka ny fotoana ahafahantsika manarina an'izay zavatra rehetrarehetra zay miaraka ary zany indrindra ny anaovany Andriamatomarika Ravalomanana finom-panonana ny tikotiko Madagasikara sady lehibe ny any amin'ny fanoherana manao hoe ndao anao fikonandoha ifanakalozany rehetrarehetra hevitra amoahana fenkevitra sy nanarenana an'ireo rafitra rehetrarehetra ary io tsy voatery ny rafitra fotsiny fa na ny any amin'ny tena hoe texte réglementaire na ny any amin'ny lisy-pifidianana ny any amin'ny code électoral be da be ny zavatra tokony apetraka satria tokony nandraisantsika lesona fa raha ny taux de participation any amin'ny fifidianana rehetrarehetra ny fandimby dia efa tokony efa mampieritreritra mpanao politika sy ny tompona andraikitra fa efa miamena ka raha ny any amin'ny vahoaka ny any amin'ny fifidianana mihitsy izy nefa malaina mandray anjara dia aza mieritreritra ianao ka handray anjara any amin'ny asa fampandrosoana zay eritreretinao tanterahana reny vahoaka tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana reny ka lao hery tompoko lahy lao hery tompoko vavy manao antso izahay aty amin'ny sehatry ny fanoherana ny mba hijerevana-kaika amin'ity fandrafetana nyity rafitra hoeritreretintsika hikirakira sy hanomana ny fifidianana manaraka satria raha vo any amin'ny fifidianana no efa misy ny olana misy ny tsy fanarantsainy vahoaka malagasy tsy ho isy fampandrosoana vanina zany eto indrindra raha teo moa zany tsika amin'izao fotoan'izao dia efa latsaka nkaterena ny firenena ka mba ahafahantsiraray andray anjara mavitrika ao anatin'izany fanarenam-pirenena zany tsy jerevana loko politika dia tokony arahana mijery zay nga manraha atao jery todika faniry ny mikasika an'le hoe ninona ny olana ara-drafitra iainanyity firenena ity amin'izao fotoan'izao sy ny fiantraikan'izany amin'ny fiainam-bahoaka sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny fa tsy misy mandeha ilana io vokatra nyity ihany ny tsy maintsy hiantraikany amin'le fiainan'ny vahoaka sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny
zay ny resaka institution moa zany androm-panjakana sy ny rafitra sy ny fiodina mpitantanana ny lesahana teo fa ity fanjakany ty anko tamin'ity taony ity andriamatompandrindra nasionaly de tena niaina skandale marobe de aka santionany vitsivitsy eo amin'ny enina fitona valy eo a zany mba ahafahantsika mandeha makany am'izay lafimpanadiadiny zay raha tamin'ity taona 1.4 ity de nanomboka tany am'ilay hoe famoahana volamena milanja 3.5 kilao zany teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato teo ihany koa ilay hoe vato valo conteneur teny amin'ny serana tsambony Tomasina teo ihany koa ilay fatrasarina vato zay vato sarobidy milanja 5.7 grame io ndray de voatondro fa de ara-dalàna ny fivoahany teny amin'ny taratasy izay ny karakaraina teo anivon'ny ministera ny arena kibon-tany ary de nisy anefa zay piasa tao roa no migadra am'izao fotoana zao saingy ny gendarmerie sy ny faditseranana teny amin'ny seranam-piaramanidina moa zany de nahita an'izay hoe tsy ara-dalàna zay vidiny voasoratra araka ny taratasy ara-dalàna nyvoaka teny anivon'ny minina izay akoatran'izay de adevitra lehibe tamin'ity 1.4 ity ny olona ny orinasa SMMC sy ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika zay ny andraikitra ny serasera nefa rano moa dia nisorona ny tompon'andraikitra miadidy ny serasera teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika io ny raharaha SMMC dia mbola tsy hita amin'izao fotoana zao zay mety ho lalany eo anivon'ny Bianco sy ny pôle anti-corruption zany akoatran'izay dia nitazona ny sain'ny mpanara-baovao tamin'ity 1.4 ity raha mbola skandale ihany de lay pobasy zay nahavokasika ministra sy mpanakanto zay nabe resaka mihitsy teto anivon'ny firenena moa zany raha izany ary saika tsy nety farana ary de nisy gazety iray isan'andro moa dia miresaka izany raha izany ny raharaha Apollo 21 de voanentsika tamin'ny fanazavana farany teo ny amin'ny hoe voaheloka 20 taona santerivozona na 10 taona 5 taona sazy mianto na 5 taona anterivozona ireo voaroroy ary misy moa zany no afaka noho ny fisalasalana sy afaka madiodio mbola skandale tamin'ity taon'ity ihany koa ny hoe namerim-bola ny fanjakana eo anivon'ny orinasany amin'ny alalan'ny jirama eny anivon'ny banky iraisam-pirenena zany noho ny tsy fahaizana mitantana zany rehetrarehetra zany ka nangatahany zay famerenam-bola eo amin'ny $600,000 izay faraparany skandale tiatsika resahana dia anisan' zany ny tabatabain'ny orinasa sinoa nanamboatra ny kianjany bareany amin'ny hoe aloavo ny volanay fa efa vita ny asa de niteny ny sekretaria mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonena ny amin'ny hoe service fe asa vita ny andoavam-bola ary mbola misy antoko na garantie ary dia ny fanolana teo ny raharaha saika vitavita ho azy moa zany amin'izao fotoana iresantsika zao zay ny endriky ny skandale na santiona vitsy zay raisiko zay andriamatompandrindra nasional jerinao azy raha miaino an'izay zavatra rehetra tanisanao zay faniry dia manongo teny ianao satria anao malagasy ninona ny zavatra ho resahana tsika tsy afaka ion'olona irery ato anatiny ato fotsiny fizany rehetrarehetra resahanao zany dia fatapoko fatapirenena ary manerana an'izao tontolo zao satria zay foana matetika ny averomberiko itsika eto Madagasikara matetika rehefa misy zavatra tiatsika indraindra amin'izay mety fiebobotsika de ohatrany vitatsika ny mampitodika hoe mitodia tia mitodika ty amintsika ny mason'izao tontolo zao fa rehefa misy zavatra tiatsika ho takonana na sanatria tena tsorona fa hoe mamenatra daholo zany zavatra rehetrarehetra resahanao zay de eritreretintsika zany hoe vitatsika ny manakona ny mason'izao tontolo zao tsy hijery aty amintsika mitapy amin'ny manerana an'izao tontolo zao izany enatra tafiny firenena malagasy zany ary araka le voalazako anao teo hoe manongo tena ny tena satria malagasy na de hoe tsy tompona ndraikitra mivantana amin'izany zavatra rehetratra mitrangy zany ary mbola veriko foana le izy satria tsy tongatonga ho azy reny zavatra reny raha zavatra miseho fantapoko fatapirenena kanefa araka ny volazanao hoe tsy hita fa manjavona ho azy eny daholo reny zavatra reny na reny raharaha volamena 3.7 sasany rehetrarehetra reny sy ny zavatra rehetrarehetra ny fitantanan'ny covid moa fa tsy verenana tsony amin'ny fitakinan'ny mangarahara mikasika an'izany rehetrarehetra zany fa mbola miverina foana hoe misy tompona andraikitra misahana an'ireny zavatra rehetrarehetra reny dia ny ao anatin'ny rafitry ny mpitondram-panjakana na misehatra ny ataontsika hoe ny arem-pirenena ohatra hoe ny any amin'ny fitrandrahana ny arena sarobidy misy ny ministeran'ny minina misy ny ohatra ny amin'ny lafiny ara-pahasalamana misy ny ministeran'ny santé izany hoe raha tsy mipetraka misy zay andraikitry ny fitondram-panjakana na le hoe autorité de l'État tena le fampanjakana mihitsy zany no tsy tafapetraka
matory ny zavatra rehetrarehetra reny miseho ary mivoaka raha tsy sanatriaviny anga de nay moa lay mpanahy ihany olona miteny hoe inona daholo ary zao zavatra rehetrarehetra miseho zao a zavatra entina mezivezena ny sainy vahoaka mba hanadinony an'le adi-piainany ve na any am'le teny vahiny hoe diversion ka amoronana film na amoronana zava-baovao malazalaza indray aloha mba hanadinonany hoe miakatra nge ny vidim-bary miakatra nge ny vidin'ny menaka alaim-panany vahoaka malagasy indray eritreritran' zany satria efa tsy manam-potoana tsony a handiniana akaiky an'ireny zavatra atao hoe marina fa tsy mahakasika ny fiainam-bahoaka mivantana fa raha mijery fotsiny nge tsika zany tetibidiny arena rehetrarehetra voalaza ny teneninao teo zany a no avadika any amin'ny ataontsika hoe fitsiliovana ny sosialim-bahoaka de mba efa mahita an'izay tokony ho tandrifiny any angamba ny vahoaka malagasy ka tsy de hita amin'ny tsipriany ao anatin'izy ireny ao faniro satria araka ny volazanao teo dia tonga am'le fiteneny io antratra tsy lavo ty mevindra ireny lahy tsika raha moa zao mbola tsy mbola fantatsika kory ina indray ny skandale ivoaka mandrapatonga ny faran'ity taona ity a fa dia atao hoe lesona tokony andraisan'ny rehetrarehetra fanapahan-kevitra reny zavatra eny satria araka ny volazako teo de enatra ho an'ny firenena ka raha mbola malagasy a nofo sy raha ihany ianao a de matsiaro tena marary ihany na de tsy tompona andraikitra mivantana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'le lazaina teo tsy maintsy misikiponitra ny rehetrarehetra mandray anjara n'izay tandrify azy avy indrindra fa nataoko hoe ny aty am'sehatry ny fanoerana de tsy tokony kosomaso mihitsy a hitsikera sy amoaka ary amaky-batsilana n'ireny zavatra rehetra tsy mety reny a mba hakana lesony sy mba hahafahana mandray fanapahan-kevitra ny fanandrify am'zany satria ny vahoaka araka ny volazako teo tsy mandadiarona de fa safotry ny fiainana safotry ny adi-piainana kefa tsy mahavita mandinika lalina tsony an'izay tena hoe inona moa ny antoky ny sasany koa moa zany manararoatra ao anatin'izay fahosany vahoaka zay a no sanatry ny vava mandroba sy manao ny tantely afaka-drakotra ny arem-pireneny eto Madagasikara ka ny amin'ny lafininy angamba ny tompony andraikitra daholo a izay rehetrarehetra voakasika an'ireo sehatra ny voalazanao teo tsy ho ary voatanisa fa ny enatra kosa de arano malagasy rehetrarehetra mitafy ary ngamba tsy tokony mendrika an'izany ihany koa na izany fibabena trosa araka ny volazanao teo hoe famerenam-bola natao any amin'ny banky mondial mikasika ny jirama de ny olona moa misy manao sangisangy satria tsy mahalala an'izay mikimaky rehetrarehetra any fa de hoe any amin'ny facture indray ve zany niakatra amin'izy ity satria andray anjara ihany koa ny mpanjifa amin'ny fandoavana azy a reny zavatra reny zany fahazahoako azy de ny fanazavana mazava ny amin'ny vahoaka satria ny vahoaka entiny tsy fahafantarana de zay mba takatry ny sainy ny teneniny hoe sao de wisy impact na misy fiatraikany any amin'ny facture ao alohanay a ireny famerenam-bola natao tany amin'ny banky mondial mikasika ny fitantanana ny jirama reny de zany moa ny ametrantsika foana ombenombeny hoe apetrao anatin'ny sehatry ny mangarahara ny fitantanana ny firenena amin'ny lafiny rehetrarehetra mba tsy ampitopotra amin'ny ono ny vahoaka malagasy maraparanantsika azy amin'ity raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ty satria za moa mbola antany ny coordonnateur Jean Claude ny amin'ny hoe fijerinao ny roa amin'ny roapolo sy roa arivo avy io fijery contraste ave sa fijery palina sa fijery misy mangirana ihany a fa ny fivoahany filoham-pirenena tamin'ity taona ity zany a de anisan'izany le fivoahana tany Frantsa ny aonana tamin'Andry Matoa Emmanuel Macron zany izay niresahana momba ny Îles Éparses dia vitsy de vitsy na foy de foy ny fotoana nahafahana ny resaka izany ary karazany hoe tsy vita la émission satria dia ny famadika taminahazatra lay fionana zany ny valandrisako any mpanao gazety ny lasa mialoha an'lay resaka zay tokony ny fanaovana zany a mialohany tokony hamitinana ny resaka zay ny fanaovan'ny rotota filoha pirenena rotota mialohany zay a valandrisako any mpanao gazety izay ny fitsidiana sy ny fivorimbe no tanterahana tany New York amin'ny fivorimben'ny firenena mpiambina ihany koa zany zay hoe ny teny teo amin'ny pilipitra ny filoham-pirenena tamin'izay no ny resahany hoe Madagasikara de niady amin'ny Covid-19 ary de mahomby zany a sy ny mikasika indrindra ny hoe fiandrianan'ny Madagasikara amin'izany resaka nosy malagasy izany ny fivoahan'ny filoham-pirenena tany Côte d'Ivoire ihany koa tamin'ny fivorian'ny Banque mondiale tamin'ny alalan'le rantsan'ny Banque mondiale IDA zay hoe nahazoantsika volan'indramo mandray amin'izany IDA izany ka raha 1 miliara 100 tapitrisa ny voaresaka de mbola 700 tapitrisa aloha zany lay natao sonia teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tamin'io a de misy ny 100 tapitrisa ho an'ny vaksiny, misy ny 100 tapitrisa mahery izay anaovana fampandrosoana radio-karena, misy ny 200 tapitrisa zay hoe voatondro anaovana lalana akoatran'ny 700 tapitrisa dolara zay anaovana fambolena zany ho an'ny eto Madagasikara. Ny fivoahan'ny filoha tany Frantsa
tamin'ny fivoriany Medef zay tsy nahitambokany ary raha iny moa nandrasana Corto Jean-Claude dia fibedesana ny Baria no tatitra ny entiny teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato rehefa tafaverina tany amin'ny fivoriany Laref izy na ny rencontre reo entreprise francophone zany zay nikarakarain'ny vondron'ireo mpandraraha zay aty amin'ny tany amin'ny teny frantsay na ny Medef farany dia avy tany Egypte izy namonjy ilay Comeza tamin'izay zany dia le hoe famondrana ny fitantanana ho an'izay présidence ny Comeza zay ka Madagasikara nanolotra ny Egypte zany hoe amin'ny filoha Abdul Fattah izay fitantanana ny Comeza zay sainginy tany ray dia resaka autoroute ndray no nresahan'ny filohan'ny République fivoahana nitondra voka-tsoa ve reny Corto Jean-Claude. Raha midinitsika zany raha vao mieritreritra fotsiny hoe misy ny fivoahan'ny tompon'andraikitra ny voalohany eto amin'ny firenena zany hoe ny filoham-pirenena makany ivelany dia ninona ny sehatra ifampiresahana ao anatin'io dia nisy mibahan-toerana ao anatin'izany ny lafiny ara-diplomatika. Tsy afa-miala amin'izay fepetra rehetrarehetra faritan'izay resaka diplomasia zay tsika raha vao misy ny endrika fitsidiana ny any ivelany ka anisany zay lazaiko foana hoe itsika aza mieritreritra fa itsika dia firenena mitokana aty amin'ny nosiny Oseany Indiana dia tahako ny ranomasimbe manodidina antsika eo avokoa ny zavatra miseho amin'ity firenena ity fa mijery akaiky atsika indrindra fa itsika ao anatin'ny firenena zay arahana malala fa voasikajy any anatin'ny firenena faran'izay mahantra indrindra ary mbola miankin-doha betsaka amin'ny fanampiana avy any ivelany ny fampandehanan-draharaha sy ny fampandrosoana nyity firenena ity izany hoe tsy maintsy jerevan'ny olona akaiky ny zava-misy eto amin'ity firenena ity. Tena firenena mampiatra marina ny demokrasia ve ty firenena ity izany hoe tompon'andraikitra amin'ny fampiarana an'izany demokrasia zany ny tompon'andraikitra mpitantana ny firenena zany hoe ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta zay tarihany tsy maintsy jerevan'ireo firenena maro samihafa na firenena samy firenena na ny vondro na araka ny resahanao teo na ny Comeza na ny amin'ny vondro ny resa-pirenena izay fototra fanatanterahana ny hoe move firenena manaja ny demokrasia marina zany Madagasikara zany ao amin'ny fitantanana ny firenena misy azy. Move firenena tena mampiatra tanteraka an'izany mangarahara raha-pitantanana izany na ny transparence izany fitantanana ny firenena malagasy zany satria rehefa andeha ifampirarahany amin'ireny nampandraraha ianao na ny amin'ireny vondro na iraisam-pirenena reny ka resaka fanampiana rabola no andeha ifampiresahanao aminy dia tsy maintsy ijery aloha izy hoe manahoana ny fitantanana misy ao anatin'izany firenena zany. Miankina amin'izany ny fahombiazana amin'ireny fifampiresahana reny fanirika zay nga manitaritako an'ilay izy hoe tsy le habetsahan'le fitsidiana sy ny fivoahana ny ivelany no zava-dehibe fa tsy maintsy miainga amin'ny fanarenana n'ilay politika atao anatiny aloha mba hatsara endrika nyty firenena ity any ivelany ka hanamora an'izay fifandraisantsika fiara-miasa amin'ny any ivelany zay fa raha ny politika ifampitondratsika atao anatiny mbola io lazaina teo hoe politika ny fifaniliana andraikitra tena tsy misy zavatra mangarahara raha tsy laza fotsiny tsika araka ny volazanao teo hoe tsy mivoaka ny mangarahara mikasika ny fitantanana n'ireny fanampiana azy tamin'ny Covid reny nefa fangatahana io tsy midika hoe any Covid amin'ny valony iny dia raha ohatra tsika zao anatrika n'ilay fivoriam-be tany amin'ny COP26 dia hoe fa ijery ny any amin'ny lafiny ataontsika hoe ino moa zany tontolo iainana dia hoe misy vola indray tokony no amatsiana anatin'io tsy maintsy miverina foana ny olona mijery ny hoe misy zavatra tsy maintsy hojerevana aloha amin'ny lafim-pitantanana zay angamba ny amaritako azy zay hoe fototry ny fanarahana rehetrarehetra amin'izay ho ataontsika any ivelany dia miankina tantelaka amin'ny politika ara-diplomasia iainan'ny firenena malagasy tokony iainga aloha amin'ny politika hitondrana ny firenena atao anatiny mba hanatsara endrika bebe kokoa ny firenena malagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny any ivelany mba hahafahana namora ny satria ny mpitondrantsika mivoaka any ivelany dia tsy manao fifampirarahana amin'ny tenany manokana fa manao fifampirarahana amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy ka raha vahoaka malagasy mbola mikaikaiky ao anatin'ny fijaliana sy ny adi-piainana no entinao hitadiavana fotsiny ny vola ho famatsim-bola nefa azo ireny famatsim-bola ireny rehefa avy eo tsy mipaka mivantana koa reny amin'ny sosalim-bahoaka dia zay zavatra zay ny anisan'ny manahirana koa izy ianao hoe nahitambokany ve reny zavatra rehetrarehetra reny zany mino fa tokony nanana anjara sy fahafahana ny sitraky ny tatitra an'ireny dia tany ivelany reny ny vahoaka malagasy satria iraky ny vahoaka malagasy reny délégation zay tarihan'ny filoham-pirenena mamita iraka ny ivelany reny ka hoy izahay hoe ho avy ity ny farany taona zay fotoana anaovana jeritodika lalàna-pirenena ka alohany amoahany aty amin'ny sehatra ny fanoherana n'izay bilan
mikasika an'izay fitantanana zay de zay hoe adidiny eo amin'ny fitondram-panjakana no manao jeritodika sy ny manao fandravonana karazana ino moa zany tombanezaka an'izany zavatra rehetrarehetra zany mba tsy atompotrano ny vahoaka malagasy mba ahafahany vahoaka malagasy ny taratra ny fanantenany ao amin'ny taona manaraka io zay fa tsidikanao teo sady moa izy hoe inona zany mba andrasantsika amin'ny taona manaraka io io tsisy miracle faniry zay nlazaiko hoe latsaka kanterena ao anatin'ny mangidy fitsoka tanteraka ny firenena amin'izao fotoana zao tsika tsy mirary loza zay mbola ho afitsiko nyty covid-19 ty zay anarany moa tsy haintsony na variant iny fa ny zava-misy de mbola misy eto toerana ny valana retina zay efa hita fa tsy hisy miracle io satria hita fa marisarisa be ny fanentanantsika ny amin'ny resaka fanaovana vaksina de fa betsaka ihany raha niezaka natao nanomezana ohatra mba hoe andraisan'ny vahoaka malagasy anjara mavitrika fa hatramin'izao aloha mbola tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksina aloha ny hery fiarovana ahafahantsika miatrika an'io valana retina io ninninona ny variant ho tonga eto de zay zavatra zay aloha zany de fa loza mitatao atsika satria matetika ny arantsika mahita fa vanimpotoanany atsika amin'ny ririnina no tena mahery vaika zany aretina zany nefa tsika zao anatin'ny lohataona migaingaina de fa hitatsika ny firongatra n'izany aretina zany eo ihany koa tsika manosy atsika dia tsy lozan'izay loza voajanahary miseho foana isa-taona tsy mirary an'izany tsika fa zay nefa metrahana sady efa tokony manomana politika matipaiky hiatrehana an'izany zavatra rehetrarehetra zany tsika mba tsy hanaovana indray rehefa aveo hoe iza moa ny nanam-po sanatria raha hoisy ny ranobe iza ny nanam-po rehefa hoisy ny rivodoza izany hoe zay tsara fiomanana tsy tampohin'ny loza de tokony efa manomana politika mifanandrify an'izany fitondram-panjakana fa raha izao fijalian'ny vahoaka izao no sanatiavina ka mbola ho ampiny zany tosika amin'izay loza voajanahary mety iseho ny aretina moaraka ny volazako teo efa euro teo de tokony mametraka sy mitaky politika mpanjakana mazava ao anatiny fampandraisana andraikitry ny tsirairay avy na eo anivon'ny fitondrana zany ny eo anivony sehatry ny fanoherana kanefa ahafahany mpanohitra kosa mandray anjara mavitrika ao anatiny zany fampandrosoana ny firenena zany de tokony mapetraka mazava ny sata fototra mifehan zany fanoherana izany fa tsy sanatriny vava kory atao sehatra aniliana andraikitra fotsiny ny mpanohitra rehefa misy ny tsy fahombiazany fitantanana de hoe inona mba ataonareo mpanohitra ny mpanohitra tompoko de miasa ao anatin'ny sehatry ny lalàna ka apetrao mazava lay sata mifehy marina ny mpanohitra zay lalàna misy ao avao ny didim-pitondrana na ny didy fampianana zany ny décret d'application mba ahafahan'ny fanoherana mandray anjara ny brikiny sy ny fampandrosoana tanteraka ao amin'ny anjara andraikitra mampanohitra azy zay ihany faniry no kazana hoe tsiry-parantenana azo atao fa tsisy miracle io ka ho tonga ihany ray ny taona 2024 de mbola iverina amin'ny irany maleo foana hoe taona ty mieriny nosy fa asa ndray koa zay mba hoentiny de ho fanontaniana lavany ataontsika eto fa sahady de fa mirary fetin'ny farany taona sambatra ho atsika rehetrarehetra ary maniry koa raha maniry mbola iona-pahasalamana sy ampitsikina amintsika eto amin'ny taona itsidika amin'ny 2024 io fa dia mety ty konga mba ny fandaharana mamaraparany ny fandraisana anjara ty miara-manony ty satria tsika ihany koa faniry amin'ny fandaminana zay ho atao zay mbola tsy maintsy ampilazantsika eo dia mba hiezaka ihany koa mba hamarana ny fandaharana mba ahafahantsika mba misento mba miaraka eo anivon'ny fianakaviana dia miveriny indray tsika amin'ny taona vaovao mamerina indray ny fampitam-baovao zay atao hoe adiditsy andraikitra atsika moa izy tika tsy maintsy ho ataotsika de manao kompatanana ho antsika rehetrarehetra savatsara ady olo topolasy topoko vavy ya fa alohan'ny tena kompatanana ilany corto Jean Claude aloha satria marobe koa ireo mpikatroka zany tiako Madagasikara any amin'ny faritra rehetrarehetra any ianao mpandrindra nasionaly dia misy ve ny toromarika na misy ny afatra tianao ampitaina amin'izy ireo satria taorianan'ny Tomasina taorianan'ny Toliary de samba te ho lalovanareo avokoa ny faritra rehetra zany corto Jean Claude samba efa miomako manireny mpikatroka rehetra reny isika raha teo moko mahazo any amin'ny faritany rehetra any de so de mba misy afatra zay ampitainy ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara amin'ireo tompona andraikitra isam-paritra rehetra any anterinay tokoa faniry ny afatra ho an'ireo tompona andraikitra isam-paritra rehetrarehetra hatrany amin'ny fokotany sy any amin'ny commune rehetrarehetra manerana nosy mikasika ny fameloma maso ny atokontsika efa tonga ty aminay daholo ny tatitra rehetrarehetra avy any aminareo na ireo asa efa natomboka areo sy ireo fikasana mbola ilanareo toromarika avy ty aminay efa napetrapetraka ihany moa zany ny fandaharam-potoana zay azoko lazaina hoe raha nanamarika ny taona 2024 sy 2025 zay tsidika io raha sitrapon'Andriamanitra dia ho feno de feno ny fandaharam-potoana faniry engany
ndraika tsy isy tsony le fanakatsakanana amin'le confinement sy ny tariny fa de ho taona tanteraka no manana ny rehetrarehetra satria izany taona 2024 zany tsy afeniny efa taona efa mamofopofona fifidianana zany a de efa fihetsiketsika daholo ary zay mino fa tsy ny antokotoko Madagasikara rery fa ny amin'izao fotoana zao efa lasa fiteny ambety ny resaky ny rehetrarehetra ny antoko eran'ny Madagasikara ilay redynamisation misaotra betsaka anareo amin'ireo antoko zay mba sofianatra mba nakatahaka ny antokotoko Madagasikara amin'izay fameloma maso zay satria fifananana masina ny politika atao ka ho antsika tiako Madagasikara ny rantsa mangaika rehetrarehetra any a ny fifandraisana moa ifany aminareo daholo na amin'ny alalan'ny mailaka na amin'ny alalan'ny telefôna ka raha misy ny toromarika hitanareo fa ilainareo fanampiana avy aty aminay de vonina trano zay ny anome toromarika fa tsy miova reny toromarika nomenantsika reny dia ny fanetsiketsentsika ny antoko zay miainga avy any amin'ny fotony ka metrahanareo andreo tompona andraikitra zay hitanareo fa ankasitrahany bazy hitantana indray ny rarahana antoko rehetrarehetra dia aterina trano ny firarintsoa atsika rehetrarehetra mba havita ny fety ny farantaona sambatra ary isanana ihany koa ifanena ampitsikiny eto amin'ny taona 2024 iny. Genial. De akasitrahana ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatora Kotondrina Jean-Claude Roger zay ny vahiny izy moa tompotrano fa mivahiny niaraka tamintsika ny resaka ny zava-misy tany Toliary tamin'ny fandalovan'ny antoko tiako Madagasikara tany toerana ny resaka ihany koa ny raharam-pirenena ny amin'ny hoe inona ny zavatra niainana sy ny zava-nisy nandritra ty 1 ty sy azo ny lalovana aloha ny lalovantsika fa mbola ezaka andalo adefitra hafa indray tsika satria dia anina vahiny hafa indray tsika ho an'ny rapitso dia ny resaka ihany koa no avy ny taona 2024 ho an'ny fandaminana zany dia horesahana amintsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja fa akaina kely zany tsika amin'ny alarobia zao no mamarana ny fandarana miara-manonja isika amin'ity taona 2024 ty zany alarobia fa 20 ny volana desambra 2024 dia miaraka amin'ny fianakaviana manatotosa an'izay fety samihafa zay ny krismasy zany sy ny famaranana ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao 2024 zay angatahana ny ao ambony mba azotsika menakavy izany dia miverina ny fandarantsika araka ny fandaminana samihafa dia anoany amin'ny 10 ny volana janoary 2024 no hiverenantsika miaraka indray zany dikan'izay dia samy miezaka miaro tena samy miezaka ihany koa tsika mba manao fifaliana samihafa isa-tokantrano hiatrehana an'izao fety zao na dia mafy ara satria dia enjakenjana ty taona 2024 ty sy ny hamaranana azy dia samy manao zay fifaliana takatry ny isa-tokantrano isika de firaritso ny avaty aminay dia raha toa moa ka misy ny vaovao lehibe misy ny zavatra tokony hidirana ifampiresahana araka ny zava-misy dia miresaka ihany tsika raha ohatra moa ka tsisy zay dia samy mitondra an'izay fandaminana zay napetraka zay ngamba ny amin'izay fa dia ho an'ny rapitso aloha mbola misy mifandarantsika raha afaka pitso mbola misy mifandarantsika dia vahiny zay tompotrano hafa indray miaraka amintsika mbola nijery todoky ny taona 2024 sy ny ho avy io no ambety ny resaky ny lahadingitsika zany dia rapitso no handaminana izany misaotra ny teknisiana misaotra ny Rina Arabe Mananjara dia makasitraka ihany koa ny mpijerantsika lavitra Cordo Jean-Claude satria mahazo afatsika ny any Brest ny any Luxembourg ny any Belgique any dia anaovana kopakopa tanana manokana ianareo any marobe fa antsondrina manokana zay satria anisan'ny tena makafy isika ny toerana any dia aza misaraka ny MBS sy ny Radio Mata makasitraka tompoko.